Za mampatongana ihany Jesosy mbola te hiantso ny anaranao Jesosy. Alléluia.
Tiako ho an'ny tompony sotra anao Jesosy tamin'ny nomenao fotoana zay Jesosy ahafahana interanao ndray mankasitraka be da be zay Jesosy fa teo ny fanatrianao faly be ny fonay Jesosy fa afaka nanotra fiderana ndray ho ankasitrahanao androany amen samy mahazo toerana tompoko. Un, deux. Bonjour les frères et sœurs. Les frères et sœurs de l'église de Tananarive. C'est une joie d'être avec vous ce matin. C'était pas prévu qu'on soit là. On était supposé voyager depuis hier soir. Mais je crois que d'une manière ou d'une autre, le Seigneur n'a pas permis pour qu'on soit là avec vous. Alléluia. Alléluia. Donc, ma femme et moi et toute l'équipe là, on est heureux d'être là. On est venu avec toute une petite équipe de la Réunion. Et avec deux anciens. Frère Bernard, le frère Jean-François. Et Bernard est venu avec sa femme. Et Joseph et Jean-François est venu sans sa femme. Mais Marie-Claire, la femme de Joseph, que vous connaissez, est venue sans Joseph.
tonga tsy nisy any Joseph. Donc il y a un peu de sang partout. Noho izany a misy fifangarona kely a. C'est difficile à dire ça en malgache. Hein? Ouais. Mais voilà, et puis il y a d'autres frères et sœurs qui sont là. Il y a Margaret qui est aussi une diaconesse à l'église. Il y a le fils à Jean-François, Samuel. Noho izany a misy ranabavy sy rahalahy maromaro tonga eto a ao anatin'izany ranabavy Margaret a dia ka diakona any fiangonana misy anay zanaka rahalahy Jean-François Jean-Paul aussi qui fait partie des plus jeunes diacres de l'église. E rahalahy Jean-Paul ihany koa izay anisany a diakona tanora-ndrindra ao fiangonana. On a Laurent, Marézu, on a un couple de Saint-Paul qui sont malgaches, qui sont venus avec nous. Miaraka amin'ny rahalahy Laurent Marézu a miaraka amin'ny couple mpivady ihany koa malagasy a Ange sy Fidy a amin'ny fiangonana ny Saint-Paul. Donc voilà, on est en fête. Noho izany a tonga eto izahay a. Je vois que ce matin, j'aurais dû faire mes étirements parce qu'il faut que j'arrive jusque là-bas. Ohatry ny hitako hoe mila nanao étirement ka izaho tamin'ity maraina ity ka mila mitodika be ohatr'izao vao mahita anareo rehetra. Je suis content de revoir le visage de tous les jeunes. Dia faly ihany koa mahita ny endrika reto tanora maro reto a. Les fils à Mira. Ny zanaka Mira, zanaka vavy Mira sy zanaka lahy Mira. Et tous les autres. Sy ireo hafa. Enfin, je connais pas trop tout le monde exactement. Tsy fantatro anarana daholo ny rehetra zany fa fantatro endrika zany. Mais c'est bon de vous voir là, persévérant. Fa mafaly anahy mahita anareo tonga eto a nanam-paharetana. Et puis ces trois petites filles qui me font fondre le cœur. Ary indrindra reto a tovavy kely anankitelo reto izay tena mahavaky ny foko. Ah, Jésus est bon. Tsara Jesosy. Donc maintenant on va passer aux choses sérieuses. Daontsika hita amin'ny resaka matotra amin'izay ary. J'aimerais vous lire un petit passage de la parole du Seigneur. Tia maky andininy kely ao aminareo amin'ny tenin'Andriamanitra. Juste pour vous encourager concernant la maison du Seigneur. Entiko ampaherezana anareo fotsiny zany momba ny tranon'Andriamanitra. Concernant le cœur qu'on doit avoir pour donner au Seigneur. Ny foa mila ananantsika raha hanome ho an'ny Tompo isika. Et il y a une église dans la parole du Seigneur. Ary misy fiangonana atao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Qui aurait bien pu être l'église de Madagascar. Izay afaka hoaritsika amin'ny fiangonana eto Madagasikara mihitsy a. Le verset 1 de 2 Corinthiens chapitre 8. Korintiana faharoa toko fahavalo any andininy voalohany. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Madagascar. Ary ampahafantarinay anareo rahalahy ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena amin'ny fiangonana any Madagasikara. Je vous fais remarquer que ça commence par Ma. Tiako tsikaritra manomboka amin'ny ma koa zany ty fiangonana ty. Macédoine. Macédonie. Et il est dit à travers la grande épreuve de leurs afflictions. Fa tamin'ny fahoriana be ny zahan-toetra azy. Ouais, je crois que vous avez été bien éprouvés. Hein. Nareo tena hitako mihitsy tena zahan-toetra marina tokoa ianareo. Mais il dit leur joie débordante. Fa ozy izy hoe ny zahan-toetra azy no nitombony ny hafaliana ozy izy. Et leur pauvreté profonde. Ary ny amafy ny fahantrany. Bon, ça ne concerne pas ici. Hein. Eto ty amafy ny fahantrany ty tsy mahakasika anareo eto io a. Leur pauvreté profonde. Ny amafy ny fahantrany. On produit. Regardez ce que ça a produit. Dia jerenareo zany no nateraka ilay amafy ny fahantrany. Avec abondance de riche libéralité de leur part. No nampitombo ny hitsim-pona ozy izy. Ao a. Vous avez bien lu là? Vakinareo tsara ve le andininy? On relit le verset 2. Veloko vakina le andininy faharoa. À travers la grande épreuve de leurs afflictions. Fa tamin'ny fahoriana be ny zahan-toetra azy. Ils ont été affligés, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été dans une joie débordante. Zany hoe azo pahoriana zany izy ireo fa inona ny tranga vokatra zany dia hoe nitombo ny hafaliana ozy izy. Et leur joie débordante et leur pauvreté profonde ary ny amafy ny fahantrany nitombo ny hafaliana ary ny amafy ny fahantrany ont produit avec abondance de riche libéralité de leur part. No nampitombo ny hitsim-pona ozy izy. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Ko vavolombelona ozy izy fa arak'izay zakany.
et même au-delà de leurs moyens. eny mihoatra noho izay zakany aza Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. sady araka ny sitrapony ihany izy izy a no nanomezany sady nangataka mafy taminay koa izy mba avelany kambana amin'izany fanompoana ho an'ny olona masiny zany. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, andininy fadimy ary tsy araky ny nantenainay mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, fa ny tenany no natolony ho an'ny tompo aloha puis à nous par la volonté de Dieu. dia ho anay koa no ny sitrapon'andriamanitra. Oui, c'était des églises très spéciales. hitanareo ty fiangonana ity tena fiangonana niavaka kely a. Et lorsque l'apôtre Paul organisait des collectes pour les autres églises, ary rehefa nanao a karazana famorim-bola zany Paoly a omena ho an'ny fiangonana il ne mettait pas une loi chez les églises pour contribuer. dia tsy nametraka lalàna teo amin'ny fiangonana izy mba hanomezana izy ireo a. Il n'avait pas besoin de le faire. tsy nila nanao an'izany akory izy Parce que ce peuple-là connaissait l'évangile. satria reto vahoaka reto dia nafantatra ny filazantsara, Il connaissait le Seigneur nafantatra ny tompo izy ireo et il connaissait le cœur de ceux qui les dirigeaient. ary a nafantatra ny fon'ireo olona izay antarika azy ireo. Et ils étaient donnés pleinement pour l'évangile, pour le Seigneur et pour les serviteurs de ary Dieu. tena nanolotra ny fony izy ireo manontolo ho an'ny filazantsara izy a ho an'ny tompo ary ho an'ireo mpanompon'andriamanitra. À tel point que Paul dit qu'ils ont contribué au-delà même de ce qu'on espérait. zay na tonga Paoly nilaza hoe tena nioatra zay zakany aza hozy izy no nomeny. Bien sûr, il dit comme nous l'espérions, hozy izy hoe tsy araky ny nantenainay mais le résultat c'est que ici il est dit qu'ils ont donné selon leurs moyens fa voalaza eto hozy izy hoe arak'izay zakany aloha ny nomeny a. et même au-delà de leurs moyens. dia hozy izy mifaharoa manarak'izay eny mihoatra noho izay zakany azy. Donc c'est extraordinaire, on dirait que Paul attendait un fruit de ces églises noho izany zany a mahatalanjona ela izy satria ohatrany hoe niandrandra vokatra tamin'reto fiangonana reto Paoly a. un fruit qui ne dépendait pas de leurs circonstances. vokatra zany a zay a tsy niankina tamin'ny fepetram-piainan'izy ireo. Paul ne regardait pas à cela, ary Paoly tsy nijery an'izany mais il avait foi dans l'évangile pour faire porter du fruit. fa tena nanana finoana tamin'ny filazantsara izy a mba hitondran'izany vokatra. Quelles que soient les circonstances de l'église, na manahoana toetra sy ny fepetran'ny mais il fiangonana savait quel évangile il avait planté dans leur cœur. fa fantany kosa hoe filazantsara manahoana no namboleny tao am-ponin'ireo Et olona ireo sans mettre de loi, ary tsy nametraka lalàna izy a. il savait quoi attendre de l'évangile dans leur vie. dia fantany tsara hoe inona ny andrandraigny a avy amin'ny vokatra ny filazantsara teo amin'ny fiainan'izy ireo. Et leur pauvreté profonde ne les a pas arrêtés. ary a ny fantrana lalina zay niainan'izy ireo a tsy nasakana azy Parce que c'est sûr qu'ils ne pouvaient pas donner plus que ce qu'ils pouvaient, satria azo antoka kosa aloha hoe tsy afaka nanome mihoatra noho izay zakany izy a. mais il y avait une telle joie dans leur cœur qu'ils ont donné au-delà même de leurs moyens. fa satria tena nisy tonga be zany ny afaliana tao am-pon'izy ireo ka tonga hatramin'ny fanomezan'izy ireo mihoatra noho izay Et zakany c'était pas forcé, ary tsy antery nefa c'était pas comme si qu'ils ressentaient qu'ils étaient contraints de le faire. tsy ohatrany hoe voatery zany izy ireo tsy maintsy hanome an'izany. C'était pas parce que tous les dimanches il y avait un frère qui venait et qui leur rappelait ces choses, tsy hoe isaky ny lahy dia misy rahalahy foana mitsangana eo dia mampatsiazy ireo an'izany zavatra mais zany. ils étaient tellement reconnaissants que l'évangile les avait visités. fa tena feno fakasitrahana izy ireo satria namangy azy ireo ny Ils n'avaient filazantsara pas pris ça à la légère. ary tsy nyraisiny ho zavatra maivana Ils avaient reconnu la grâce de Dieu qui les avait visités pour les sauver. fa tena niaiky sy nafantatra izy ireo ilay fahasoavan'andriamanitra zay namangy azy ireo. Et cette même grâce de Dieu agissait dans leur cœur. ary a io fahasoavana mitovy amin'izay eo a no niasa tao am-pon'izy ireo a. C'était pas de la loi, c'était de la grâce. tsy lalàna zany no niasa fa fahasoavana. C'était une communion avec Jésus qui attendrissait leur cœur. ilay fiombonana tamin'i jesosy no napalefaka ny fon'izy ireo. C'était pas Jésus qui réclamait leur vie, tsy jesosy zay nitaky ny fiainan'izy ireo zany mais c'était que dans leur cœur, ressentant l'amour de Dieu, ils voulaient donner au Seigneur. fa satria tao anatin'ny fon'izy ireo natsapa fitiavana izy ireo dia vokatra zay dia lasa te hanome izy. Et c'est pourquoi ils ont porté du fruit. zay no antony tondrany izy ireo vokatra. Et certainement que le Seigneur a pris soin d'eux. ary azo antoka fa tena karakara azy ireo ny tompo a. L'église de Philippe, ny fiangonan'ny Filipy a qui faisait partie de la Macédonie, izay tafiditra ao anatin'ny fiangonana Makedonia moa a. eh ben,
contribué à l'œuvre missionnaire avec Paul. dia nandray anjara ihany koa izy ireo tamin'ny iraka misionnaire ny asa misionnaire zay niarahana tamin'ny Paul Et lorsque Paul était emprisonné, ary rehefa nigadry Paul ils envoyaient à Paul de quoi pour avoir ses besoins. dia nanome nanotra ho amin'ny Paul zay ilainy izy ireo. Et c'est à eux que Paul dit, et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ary zay no natonga amin'ny Paul nilaza tamin'ireo sy niresaka tamin'ireo olona zay nanoana azy ireo zany hoe Andriamanitra hanome anareo zay ilainareo izy araka ny harena zay ao amin'ny Kristy Jesosy. C'était pas juste un principe donné pour recevoir. Io zany tsy resaka fitsipika fotsiny hoe mila manome dia raha mamenao dia mandray. C'était un cœur que Paul avait vu Fa lay fo mihitsy zany nitazany Paul et qui faisait qu'il était dans une foi totale pour leur vie. dia tena natonga azy ireo nanana finoana tanteraka ho an'ny fiainan'izy ireo Au milieu de leur pauvreté profonde. teo anivon'ny fanitran'izy ireo lalina zany. Et je veux vous encourager ce matin Zay ny tiako aporisihana anareo ihany koa amin'ity maraina ity à vraiment prendre à cœur l'œuvre du Seigneur mba tena hanananareo am-po marina ny asan'ny tompo avec ce que vous avez. miaraka amin'izy zay zakanareo zay De ne hanananareo jamais mépriser ce que vous pouvez donner, aza atao tsy rambina ny zavatra omenareo de ne pas peser ça selon l'économie, aza lanjaina eo anatrehan'ny toe-karena zany mais de trouver cette joie dans le Seigneur, fa tena hita an'izay fifaliana zay ao amin'ny tompo ihany koa ianareo de donner pour que la grâce se multiplie, pour que la joie se multiplie dans votre vie. ny hanomezanareo mba hitomby eo amin'ny fiainanareo fifaliana sy ny fahasoavana Parce que sous la grâce de Dieu, satria ao ambanin'ny fahasoavan'Andriamanitra on pourrait aussi, dans la liberté que le Seigneur nous donne, dia mety ihany koa tsika araky ny fahafana zay omeny tompo atsika agir selon la chair dia lasa mety azo heverina hetsika ara-nofo isika zany et ne pas faire les choses selon notre cœur, fa aoka tsika tsy hanao ny zavatra rehetra araka ny fotsika selon l'Esprit de Dieu, araka ny fotsika araka ny fanan'Andriamanitra et faire des choses selon la chair. ka raha tokony hanao an'izany tsika dia lasa hanao zavatra araka ny nofo indray Et zany mes frères, mes soeurs, le Seigneur nous a libérés fa raha lasa anabavy ny tompo dia nanafaka atsika pour qu'on ne le serve pas selon la chair. mba tsy hanompotsika azy araka ny nofo Pour que la chair ne mette pas de limite à notre service. mba tsy hametra ny fanompotsika ny nofo C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne donnons plus nos dîmes. zay no antony ankehitriny tsy hanomezantsika intsony ny fahafolo-karena Enfin, je dis nos dîmes. dia miresaka ny fahafolo-karenantsika Ça zany n'a jamais été nos dîmes. satria io tsy fahafolo-karenantsika C'est la dîme de l'Ancien Testament. fa fahafolo-karena ny fanekena taloha io fa tsy Que la atsika ty dîme, amin'ny fanekena vaovao c'est zany 10%. ny fahafolo-karena dia zao hoe ampafolony C'est comme si quelque part, ça met une limite à ce qu'on doit donner. ohatrany hoe anoany zany izy manome fetra ihany ny zavatra afaka omentsika C'est pas le cœur qui parle, c'est le chiffre. zany hoe tsy ny fotsiny no miteny fa ny taremarika C'est pas le cœur qui parle, c'est la calculatrice. tsy ny fo no miteny fa ny calculatrice Hein, 500 000 arias, hoe manana 500 000 ariary aho 10%, ça fait 50 000 arias. ohatrina reny fahafolony zany hoe 50 000 ariary Ah, 10 alina c'est la calculatrice qui parle. eo zany dia ny calculatrice no miteny Et Dieu ne veut pas nous voir avec des calculatrices dans l'église. fa Andriamanitra tsy tiantsika hiaraka amin'ny calculatrice eo anivon'ny fiangonana Même si, avec sagesse, on regarde quand même qu'est-ce qu'on dépense, qu'est-ce qu'on fait avec une calculatrice. na dia hoe mila manam-pahindrena ary tsika mahay mitantana tsara ny volantsika ilaina ihany calculatrice Mais cela ne doit pas voler la priorité par rapport à notre cœur. fa tsy tokony lasa azovahana kokoa zany manoloana ny fotsika Notre cœur doit parler. fa ny fotsika ny mila miteny aloha Et nous devons laisser notre cœur parler. ary mila mamela ny fotsika hiteny isika Et quand nous prenons l'évangile dans notre cœur, ary rehefa mandray ny filazantsara ao am-potsika isika l'évangile devient une voix qui parle fort dans notre cœur. dia tonga feo amin'ny teny mafy ao am-potsika zany C'est un filazantsara zany. évangile de grâce, un évangile de liberté, filazantsara amin'ny fahasoavana filazantsara amin'ny fahafahana qui ne nous impose pas des choses, izay tsy manery atsika hanao zavatra mais qui nous donne un grand désir de servir le fa Seigneur. manome atsika tena faniriana lalina anompony tompo Et j'aimerais vous encourager de tout mon cœur aza ty aporisika anareo amin'ny foko ray manontolo à comprendre que l'Église se construit avec les choses spirituelles, fa ny fiangonana dia ahorina amin'ny alalan'ny zava-panahy mais l'Église se construit aussi avec nos vies, fa ny fiangonana ihany koa dia voahorina amin'ny alalan'ny fiainantsika avec les membres de notre corps, miaraka amin'ny ratsambatantsika avec le fruit de notre travail, miaraka amin'ny vokatry ny asantsika avec nos finances. miaraka amin'ny volantsika Tout ça, c'est l'Église. zany rehetrarehetra zany zany dia fiangonana avokoa
Et je veux vous encourager à ne pas mettre de limites selon la chair. dia za zany tena tia-porisika anareo aza ferana araka ny nofo le izy Sans venir vous prendre votre liberté, tsy hoe anaisitra ny fahafahanareo akory sans venir vous dire, il faut. tsy mila tenena akory zany nareo zao tsy maintsy atao ty tsy maintsy atao Non, pas du tout. tsia C'est à vous de voir, fanjaranareo mahita d'être libre. manana fahafahana C'est à vous de... Je crois que la Bible parle de libéralité. anjaranareo manana araka ny filazan'ny baiboly hoe hitsi-pozy izy na fahalalahana manome De générosité. na fahalalahana manome zany Chacun doit faire selon son cœur. dia antsiraray avy tokony hanao an'izany arak'izay niny Sans fony contrainte ni tristesse. tsy misy faneriterena na alahelo Et donner avec joie, car Dieu aime celui qui donne avec joie. fa ny anome am-pifaliana satria Andriamanitra dia makasitraka ny olona zay manome Sans am-pifaliana s'exposer à la détresse, tsika zany tsy mampiariary ny tenantsika amin'ny fahoriana mais avec joie, fa amin'ny fifaliana mais en obéissant à la voix de l'Esprit dans nos cœurs. ary amin'ny fankatoavana ny feo fanamasina amin'ny fotsika Servons le Seigneur dans cet état de cœur-là. andaotsika nompony tompo ao anatin'izay toepo zay a C'est l'esprit du service sous la nouvelle alliance. satria izay ny fanahy ny fanompona ty amin'ny fanekena vaovao C'est un cœur qui parle. ny fo zay miteny zany Et quand ce cœur vit au travers de nous, ary rehefa miteny miaina amin'ny alalantsika io fo io quand il bat en nous, rehefa mitempo ao anatsika izy on va avoir une grande joie dans notre cœur. dia ahita fifaliana lehibe tokoa isika ao am-potsika Donc ce matin, on va donner au Seigneur. zany amin'ity marain'ity hanome ho an'ny tompo isika Vous allez donner pour votre église locale. hanome zany nareo fanatitra ho an'ny fiangona paritra misy anareo L'offrande n'est certainement pas pour moi. ny fanatitra azo antoka fa tsy hoe omena ana rehefa avy eo J'ai pas parlé pour moi. za tsy niteny mihitsy hoe omena ana Et j'ai pas parlé pour le frère Mansoua et le frère Fali. za tsy niteny ihany koa hoe mila omena amin'ny faly zany na mansoro Mais considérez que la maison du Seigneur doit être prise en charge par vous-même. fa aoka nareo zany hanome lanja hoe ny miankina aminareo zany ny ty fiangonany Donc, ty ny Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? noho izany ao anatin'ny fifaliana ve nareo amin'ity Est-ce marain'ity que vous êtes reconnaissant envers le Seigneur pour ce qu'il a fait dans vos vies? mo ve misy fakasitrahana ny tompo ao am-ponareo ny amin'izay ataony ao amin'ny fiainanareo Vous savez, c'est facile d'exprimer notre reconnaissance avec des chants, hitanareo mora maneho fakasitrahana amin'ny alalan'ny hira avec la bouche. miaraka amin'ny vava zany Mais l'apôtre Jean nous dit de ne pas aimer simplement avec la langue, fa ny apôstôly Jaona dia mampirisika hoe aza mity amin'ny lela ozy izy mais avec vérité, fa amin'ny famarinana ozy izy c'est-à-dire avec des œuvres. zany hoe miaraka amin'ny asa zany arahana Si asa on zany. voit le besoin, eh ben, que notre cœur parle. rehefa hitantsika hoe misy filana eo ka miteny ny fotsika Ça, c'est la reconnaissance qu'on apporte devant le dia Seigneur. izay ny fakasitrahana etsika eo anatrehan'ny Ça tompo fait partie de notre adoration. lasa tafitra ao anatin'ny fiankohofantsika zany ny fivavahantsika On vient pour offrir nos vies. satria tongotsika nolotra ny fiainantsika Ça inclut toute notre vie. dia zany rehetra zany dia tafitra ao anatin'izany ny fiainantsika manontolo Alléluia. alleluia Donner au Seigneur. dia andaotsika ame ho an'ny tompo e Donc ce matin, est-ce que vous êtes dans la joie? noho izany faly ve nareo amin'ity marain'ity e Vous avez la vie éternelle. manana fiainana mandrakizay ne nareo e Alléluia. alleluia Donnons au Seigneur ce matin. ndao hanome ho an'ny tompontsika amin'ity marain'ity Soyons dans la joie. ndaotsika hifaly ao anatin'ny fifaliana
miaravantsika rehetra raha lasianabavy C'est bon de ressentir, nous sommes dans la joie ce matin. tsara ny mahatsapa ho eo anatin'ny fifaliantsika amin'ity maraintsy Servir à Jésus, de le connaître. mahafantatra an' jesosy a manompo azy Moi, je suis vraiment heureux d'être là ce matin. za tena faly tonga eto amin'ity maraintsy a Quand on a annoncé qu'il y avait une mission à Madagascar, rehefa nambara atao aminay zany hoe misy mission any Madagasikara j'ai tout de suite levé mon doigt. dia anisan'ny nanangatana anao a Je voulais faire partie de cette mission. satria te handray anjara ho mpandray anjara amin'ity iraka natao ty mission ty a C'est mon 3e voyage missionnaire à Madagascar. ary a fahatelo zany zao a ny iraka missionnaire nataoko taty Madagasikara Et fantelo ny tonga taty chaque fois je rentre, je retourne à la Réunion. dia isaky miverina ny la réunion a Je dis Seigneur, accorde-moi toujours une grâce de revenir à Madagascar. dia mbola miteny amin'ny tompo foana aho me fahasoavana foana tompo raha mbola afaka miverina any Madagasikara Parce qu'il y a un amour dans mon cœur pour le peuple de Dieu à Madagascar. satria misy fitiavana atao anatin'ny foko an'ny vahoaka malagasy a Et c'était super d'être là, dia nafinaritra ny tonga teto d'être avec les frères, de soutenir notre frère Jocelyn. niaraka tamin'ny rahalahy nanohana ny rahalahy Jocelyn a Nous étions en finale en dessous. tany fianaran-tsoa zay a tonga tany Tuléara On a pu ressentir l'évangile, la vérité de l'évangile natsapa ny filazantsara zay ny famarinany qui était filazantsara adressé aux serviteurs de Dieu. zay a nyresana tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra Mais il me semble qu'il y avait un peu pour tout le monde. fa nefa tsapa ihany koa tao anatin'izany hoe ho an'ny rehetra le izy Et moi-même, j'étais touché, na za manokana aza tena enrichi par la voakasika parole de Dieu. tena nomeny ten'Andriamanitra rena be J'ai appris nianatra aho pour que je puisse grandir davantage nafahako a ny tombo a misimisy kokoa et de marcher sur ce chemin. ka andehanako amin'io lalana io Amen. amen Hein? Nous avons le privilège, quand on parcourt ces villes, ces églises, tsika manana tombony a rehefa mitety an'ireny fiangonana reny reny tanàny reny a mais le désir de notre cœur, fa ny fanirin'ny fonay a c'est que ces pasteurs dia ny ahafahan'ireny pasteur reny puissent eux aussi épouser cet évangile de la croix, ahafahan'izy ireo mandray marina an'izay afatry ny azo fijaliana zay afin d'être libérés comme nous sommes ce matin. mba ho afaka takatsika zay eto amin'ity Amen. marain'ity amen Que le Seigneur vous bénisse. hitanareo aneny tompo a Et je vous aime. dia tiako be nareo Amen. amen Alors, tout comme tu me casses. Alors. Bon, ok, d'accord, je vais le faire en malgache. Bonjour à tous. En français et malgache. Bonjour à tous. Très bien. Alors, oui, je le fais en français, comme ça, on évite les traductions. Beaucoup de traductions. ataoko amin'ny teny frantsay any satria amin'izay Oui. tsy mila fantikana be Qui est là pour la première fois? izy amin'ny voatonga eto a voalohany vo androany voatonga Souhaitez la eto bienvenue. te iarabanareo zay a tonga soa eto a tonga soa Bienvenue. Et je voudrais saluer aussi l'équipe de la Réunion. dia te iaraba Vous ihany pouvez vous lever. koa reo a ekipa avy any la réunion raha afaka mitsangana nareo a Bienvenue. tonga Bienvenue soa parmi nous. tonga soa Merci. eto anivonay a makasitraka Oui, c'est une joie pour nous de vous avoir parmi nous. tena faly a izahay manana nareo a eto anivonay a Parce que vous n'êtes pas des visiteurs. satria tsy mpamangy anareo na vahiny a Vous êtes des nôtres. fa tovy ihany tsika Nous savons que nous sommes dans vos cœurs. afantatray fa ao anatin'ny fonareo izahay a Vous n'êtes pas l'église de la Macédoine. nareo tsy fiaingona makedonia akory Je ne veux pas parler en termes d'argent. tsy miresaka raha-bola indray ny resako eto a Mais ce que je veux dire, c'est que nous recevons beaucoup de vous. fa tena tiako resana dia zao hoe mandray be dia ampiavy Merci aminareo pour izahay vos prières. saotra ny amin'ny vavaka nataonareo Merci pour votre cœur. saotra ny amin'ny fonareo a Car ce que nous arrivons à avancer, satria ny zavatra ny fahafahana nafahana nandroso a parce que vous êtes là aussi, dia satria teo nareo fa tsy hoe nandroso ny teny na amin'ny tenanay manokana zany nous voulons zay vous dire merci fa dia zay no antony isoaranay anareo d'être venu nous soutenir dans cette mission. mba nohananay ao anatin'ity iraka ity a J'espère que, comme Jean-François a dit tout à l'heure, manatena fa araka ny tenen'ny rahalahy Jean-François teo a je voudrais le dire, si tu veux déménager ici, on peut te trouver une maison. dia raha zao ny teneniko anao hoe raha tia hifindra trano aty ianao dia afaka mitady trano anao zahay Je vais essayer de parler avec le frère, le tena frère Jocelyn pour ça. resaka amin'ny rahalahy Jocelyn ao amin'izany a
Et Bernard aussi, en tout cas. Mais Parce Bernard que je sais que Koumet, le cœur de Bernard, c'est Madagascar. Bernard koa afaka manao an'izany Oui, voilà. Donc, en tout cas, merci. fa na misaotra antsika rehetra zany a ny amin'ny Merci zavatra rehetra. aussi à toute l'Église pour le soutien que vous avez manifesté. Dia misaotra anareo fiangonana rehetra ihany koa ny amin'ny fanohanana izay naseho anareo a Pour notre voyage à Fianarantsoa et à Tudéa. tamin'ny dianaina ka ny fianaran-tsoa sy Tuléara Vous nous avez soutenus de plusieurs manières. satria tamin'ny fomba maro samihafa ny nanohanana anareo anay. Il y a ceux qui ont pu se déplacer pour venir. Nisy areo Sur le terrain. nandeha voyage mihitsy moa zany nakany a. Il y a d'autres qui n'ont pas pu aller, Nisy indray ireo tsy afaka hoe nandeha mais qui nous ont beaucoup soutenus dans la prière. fa nefa tena nanohana anay be tambavaka Je sais et j'ai vu que l'église était toujours en prière tous satria les soirs. hitako zany fa nitoy ny vavaka foana ny fiangonana isaky ny alina. Alors merci pour vos soutiens. Dia noho izany misaotra anareo ny amin'ny fanohanana Je voudrais profiter de l'occasion justement ary tia hanararoatra ihany koa pour nos sœurs qui sont encore en route maintenant. ny am'ireo raha anabavintsika mbola eny an-dala mbola misy anabavintsika Ils nous regardent là maintenant, je les salue. dia eny an-dalana izy ireo ary manaraka antsika mivantana izy ireo miaraba anareo zahay a Ils voudraient vraiment être là avec nous. satria tena raha sitraka izy ireo dia efa tonga eto amintsika. Ils ont été vraiment tristes quand ils ont appris que le frère Jocelyn allait être ici. Tena nalahelo be izy ireo hoe ay ve rahalahy Jocelyn no avy eto hitory-teny androany lahady Mais ils avaient déjà fait leur réservation pour rentrer, ils ne pouvaient pas changer. fa efa vita moa réservation an'ny taxi bosiny izy ireo aty a dia tsy afaka novana Mais ntsony je viens de recevoir à l'instant même un message. fa vao teo a nandray message a Ils sont en Boumandjous, à 80 km d'ici. dia efa eo ambomandroa zareo a 20 kilometatra tsy ho tonga eto Ils Tananarivo sont zany en a train de de nous suivre en ligne. dia manaraka antsika mivantana izy ireo amin'izao fotoana izao. Donc voilà. Noho izany a zay zany a Pour la conférence internationale, on n'aura pas le temps de passer le slide. ho an'ny conférence internationale tsy ho alefantsika ntsony le slide Les a inscriptions sont déjà ouvertes. dia efa misokatra ny fisoratana anarana. Donc celui ou celle qui a à cœur d'aller à cette Noho conférence, izany raha misy lehilahy na vehivavy a manana po te handeha amin'izany conférence izany a leur donner le lien dia pour afaka l'inscription. menay anareo zany ny roy a ahafahanareo misoratra anarana. Donc toutes les réunions vont reprendre cette semaine. Noho izany a miverina amin'ny laoniny daholo ny fotoam-bavaka amin'ity herinandro ity a Le mercredi à 15h, on aura la Sainte Doctrine. ny alarobia amin'ny telo a dia misy ny sainte doctrine. Donc les réunions de maison vont reprendre comme Ny d'habitude. fotoana isa-tokantrano ihany koa ny cellule zany a dia miverina ihany koa. Amen. Amen. Voilà. Merci. Et Zay a sans plus tarder, je vais demander une fois encore au frère Jocelyn de venir nous encourager. dia mbola tiangataka ny rahalahy Jocelyn ihany a amin'ny fahafahana tanteraka mba ho tonga hampahery antsika indray androany. Puis, je crois qu'il ne faut pas oublier la maman de Ange qui est là, qui est venue aussi. Ary tsy adino ihany koa moa kay mamany Ange zay tonga eto ihany koa Hein, qui est venue de la Réunion. avy any La Réunion ihany koa moa izy a. Donc voilà, il n'y a pas de limite. Noho izany a tsy misy fetra. Hein, gloire à Dieu. Finaritra ho an'ny tompo. Donc ce matin, on va faire une lecture dans le livre de l'Exode. Dao tsika maky soratra masina ao amin'ny bokin'ny Exodosy Comme on n'est pas sous la loi, fa satria tsika tsy ao ambany lalàna moa on va lire dans le livre de l'Exode. dia hamaky ny bokin'ny Exodosy tsika fa tsy ao ambany lalàna. Est-ce qu'on a le droit de lire dans le livre de l'Exode Moa ve mananjo isika hamaky ny bokin'ny quand Exodosy on n'est satria pas sous la loi? kanefa tsika tsy ao ambany lalàna? Mais oui, Mazava ho azy eny parce qu'on n'applique pas la loi, satria tsika tsy mampiatra ny lalàna mais on s'instruit de la loi. fa mianatra ny amin'ny lalàna. La loi comporte l'ombre des choses à venir. Satria ao anatin'ny lalàna no ahitantsika tazana ny aloko ny zavatra ho avy. Ça contient des illustrations de l'enseignement sous la Nouvelle Alliance. Maneho zany a ny fanehoana ny fampianarana zay isy aty amin'ny fanekena vaovao. Et ce matin, on va voir la liberté. Dia ho hitantsika amin'ity marain'ity a On va parler de la liberté ny resaka sika ny amin'ny fahafahana qui survient à un certain moment dans la vie d'un esclave. izay a tonga amin'ny fotoana anankiray zany a eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray izay andevo. Exode 21, 1. Exodosy a 21
toko fa 2:22. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années. Ah, Mais la 7e, il sortira libre sans rien payer. 2. Verset 2. Andininy faharoa, raha mividy andevo hebreo ianao a dia ny taona no hanom-pony ary amin'ny taona fahafito dia hiala ho afaka fotsiny izy. S'il est entré seul, il sortira seul. Raha izy rery ihany a no miditra dia izy rery ihany no hiala. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Fa raha manambady izy a dia hiala hiaraka aminy koa ny vadiny. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, Fa raha manome vady azy ny tompony ka miteraka zazalahy zazavavy aminy izy, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. dia ho amin'ny tompony ihany ny vadiny sy ny zanany fa izy rery ihany no hiala. Fallait réfléchir avant de marier. Mila mieritreritra tsara za mialohan'ny hanambady a. Hein? Mais ça, c'était la loi. Ary io nefa lalàna io zany. Mais si l'esclave dit Fa raha milaza marimarina ilay andevo ka manao hoe j'aime mon maître, tsy foko ny tompoko ma femme sy ny vadiko et mes enfants, ary ny zanako je ne veux pas sortir libre. ka tsy te ho afaka aho. Donc là, il prend une décision, cet esclave-là. Zany hoe ilay andevo eto zany a lasa nandray fanapahan-kevitra C'est le temps pour lui, après 6 ans, d'être libre. hoe vita ny taona dia tokony ho afaka amin'izay izy zany a. C'est vrai que sa décision est peut-être motivée par une contrainte, par une menace. Marina ihany fa mety entanina resaka fandrahonana sy faneriterena ny fanapahan-kevitra ny raisiny eto a. C'est que s'il part, si c'est son maître qui lui a donné sa femme et ses enfants, Hoe raha mandeha zany izy ka ny tompony nanome azy ny vady aman-janany, sa femme et ses enfants restaient avec le maître. dia ilay vady aman-janany zany a tsy miaraka amina afaka fa mijanona amin'ilay Je tompony. crois que ça motive un peu la décision. Dia ohatrany hoe lasa manetsika kely an'ilay fanapahan-kevitra zany De le izy se a. dire, ben non, je préfère rester. Ohatrany hoe vao entana ihany zany izy anoany aleoko mijanona raha izany. Mais la Bible dit que si l'esclave dit qu'en premier, Fa ozy izy hoe raha milaza ilay andevony a, c'est pas j'aime ma femme en premier et mes enfants, tsy hoe tiako ny vady aman-janako aloha voalohany indrindra, bien que ça doit être vrai. na dia marina ihany azy zany. Mais si l'esclave dit j'aime mon maître, Fa raha ozy izy ilay andevo ozy izy manao hoe tsy foko Et ny donc- tompoko ma femme et mes enfants, sy ny vadiko ary ny zanako, je veux rester avec mon maître, avec ma femme et mes enfants. dia aleoko a mijanona miaraka amin'ny tompoko a miaraka amin'ny vady aman-janako zany. Donc je ne veux pas prendre ma liberté. Noho izany aleoko tsy afaka zany. Alors son maître le conduira devant Dieu Dia ny fahenina dia hoentiny tompony eo anatrehan'Andriamanitra et izy, le fera approcher de la porte et du poteau, ary dia hoentiny ho eo amin'ny varavarana, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon. na ho eo amin'ny tolam-baravarana ka ho tevehan'ny tompony amin'ny aolo ny sofiny. Et l'esclave sera pour toujours à son service. Dia anompo azy mandrakizay izy. Vous voyez ce qui s'est passé là? Hitanareo ve ny zavatra mitranga eto? Il choisit de ne pas prendre sa liberté, Zany hoe misafidy zany izy a tsy handray ny fahafahany. et parce qu'il fait ce choix, Ary satria zany izy safidiny a, il doit avoir une preuve et une trace de son choix dans sa chair. dia noho izany a mila asiana marika an'izay safidiny zay zany eo amin'ny nofiny. Et ça se passe au niveau de son oreille. Dia napetraka eo amin'ny sofiny moa zany. On l'a amené à côté de la porte ou à côté du poteau. Dia nentina teo amin'ny varavarana eo amin'ny tolam-baravarana zany Et izy a. il y avait un poinçon, un petit instrument Dia misy a aolo izy a fitaovana kely fandevehana en métal, amin'ny vy zany a, sciemment. azo antoka fa Puis on vy le mettait izy. son oreille sur la porte ou sur le poteau. Dia apetraka eo amin'ilay tolam-baravarana zany ny sofiny a. Et là, on tapait un bon coup dessus. Dia eo zany a lavahana le izy a. Ça faisait un trou. Dia lasa misy lavaka le sofina. Et il avait la marque de sa décision dans son oreille. Dia sur son lasa oreille. mipetraka eo amin'ny sofiny zany a ilay a mariky ny fanapahan-keviny. Qu'est-ce que cela peut vouloir nous dire sous la Nouvelle Alliance? Inona moa no tian'izany ambara amintsika ty amin'ny fanekena vaovao? Parce que dans Galates chapitre 5, Satria eo amin'ny Galatiana toko 5 a, au verset 1, andininy voalohany, Paul dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. dia hozy izy Paoly hoe ho amin'ny fahafahana ny nanafahan'i Kristy atsika, Demeurez donc ferme, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. ka tomoera tsara fa aza mety ho azony ny zioka ny fanandevozana intsony. Donc nous étions tous esclaves du péché. Noho izany tsika rehetra ireo a dia andevy ny fahotana avokoa taloha. Nous étions esclaves sous le joug d'un maître qui était terrible.
tena tao ambava hoana tompo a zay tena natsiravina isika andevona isika Mais zany nous avons un maître qui est Jésus-Christ qui est venu vers nous, fa atsika kosa dia manana tompo ankehitriny a zay Jesosy Kristy tonga taty amintsika qui nous a rachetés izay nividy atsika pour nous rendre libres. mba hanafaka atsika. Donc, en Jésus-Christ, nous sommes libres par le Seigneur. Noho izany ao amin'ny Jesosy Kristy isika dia afaka ao amin'ny tompo a Nous ne sommes plus des esclaves. tsy andevo intsony isika Nous ne sommes plus des esclaves de notre ancien maître. tsy andevon'ilay a tompontsika taloha intsony isika Les Juifs ne sont plus des esclaves de la loi s'ils croient dans le Seigneur. ary ny jiosy ihany koa dia tsy andevon'ny lalàna intsony a raha mino izy ireo ka afaka manompo ny tompo zany Et pour nous aussi, fa ho antsika ihany koa quand nous sommes libérés, rehefa afaka isika nous ne sommes pas devant le choix dramatique de cet homme sous l'Ancien Testament, dia tsy eo anatrehan'ilay safidy a matsiravina zay miaina n'ity lehilahy tany fanekena taloha intsony ity isika mais cela contient un encouragement qui peut nous défier. fa nefa misy fampaherezana ihany ao anatiny io azo tsoahantsika mampisy fanamby eo À anoloantsika savoir que c'est vrai que nous sommes libres et nous sommes réellement libres comme Jésus l'a dit. miaraka amin'ny fahafantarantsika fa tsika dia afaka raha afaka tokoa araka ny tenintenin'Andriamanitra amintsika Nous demeurons libres, zany hoe mitoetra ho afaka isika mais nous pouvons choisir, fa nefa afaka mifidy ihany koa isika ao anatin'izany sans perdre notre liberté, zany hoe tsy very zany ny fahafahantsika de remettre notre liberté au Seigneur. ka mametraka ny fahafahantsika eo amin'ny tompo. Ça ne veut pas dire qu'en le faisant, nous devenons des esclaves, tsy hoe raha manao an'izany zany tsika dia mitoetra ho andevy ihany parce que nous sommes unis satria isika dia miombona mikambana à Jésus. amin'ny Jesosy a Nous ne sommes pas dans une prison. tsika zany tsy ao anatina tranomaizina na figadrana Il n'est pas question pour nous de le quitter, tsy misy resaka hoe hiala aminy zany mais en étant avec lui, fa raha mikambana aminy isika nous réalisons qu'il nous a rendus libres, dia fantatsika miaraka amin'izany fa izy no efa nanafaka atsika mais nous voulons être à son service. fa nefa tsika miaraka amin'izany ihany koa tia hanompo azy Il est notre nouveau maître. izy ny tompontsika Il a donné sa vie pour nous. nanolotra ny aino atsika izy Il mantsy nous a rendus libres de toutes les obligations nanafaka atsika tamin'ny resaka faneriterena rehetra izy que la loi et que la religion nous imposaient. izay napetraky ny lalàna sy ny fomba-pivavahana tamintsika Mais à cause de cette liberté qui a touché notre cœur fa vokatra zay fahafana zay nahakasika ny fotsika zay a et qui nous fait aimer ce nouveau maître, ka nafahantsika lasa itian'io tompontsika vaovao io nous choisissons de ne pas prendre notre liberté dans la chair. dia misafidy zany tsika tsy aka ny fahafahantsika eo amin'ny nofo zany Nous pouvons le faire ou ne pas le faire. afaka manao an'izany manatsafidytsika zany na hanao an'izany na tsy hanao an'izany Nous pouvons rester un chrétien charnel afaka mitoetra ho kristianina ranofy ihany tsika qui accepte la liberté izay manaiky ny fahafahana et qui dit au maître, ben merci, maintenant je suis libre. dia fa dia miteny amin'ny tompontsika hoe ankehitriny a efa afaka tokoa Et puis on est devenu chrétien et on va continuer à vivre notre vie dia efa tonga kristianitsika fa lasa mitoy manao ny fiainantsika ihany selon la liberté qui nous a été donnée. araky ny fahafahana zay nomena atsika Ou bien nous pouvons choisir, na ihany koa tsika afaka manao safidy anankiray alors qu'il nous rend libres, hoe raha nafahany ihany koa isika de le suivre, ka miaraka amin'izany dia ny anaradia azy même au point de paraître comme esclave du Seigneur. eny fa na ohatrany hoe fijery antsika aza tahaka ny andevon'ny tompo mihitsy Mais que là-dedans, il n'y a aucune contrainte. kanefa ao anatin'izay fepetra izay a tsy ahitana faneriterena C'est notre cœur qui parle. fa ny fotsika no miteny J'aime mon maître. za tia ny tompoko aho J'aime Jésus. tiako Jesosy Je veux le suivre. tia hanaradia azy aho Je veux le servir. tia hanompo azy aho Et ça, c'est une autre dimension de la vie chrétienne. ary io a dia ambara tonga hafany amin'ny fiainana mahakristianina Ça fait de nous des chrétiens qui sont libres, mahatonga antsika ho kristianina afaka izy amin'ny lafiny anankiray mais à la différence de ceux qui vont vivre la liberté dans la chair, fa mahasamihafa azy fotsiny ho an'ireo olona zay miaina amin'ny fahafahany ao anatin'ny nofo a nous allons vivre la liberté selon l'esprit. dia hiaina ny fahafahana araka ny fanahy kosa isika Et c'est là que l'apôtre Paul dit aux Galates au chapitre 5 dia eo Paoly amin'izay a no miteny amin'reto galatiany reto ny toko fahadimy et au verset 13, dia ny andininy fahatelo ambin'ny folo il met l'Église en garde dans sa manière d'utiliser la liberté. dia mampitandrina ny fiangonana zany izy ny amin'ny fomba ampiasain'ny fiangonana ny fahafahana
Paul dit aux Galates, frères, vous avez été appelés à la liberté. fa efa nantsoina ho amin'ny fahafana ianareo rahalahy andininy fahatelo ambin'ny folo Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. kanefa aoka tsy hoentinareo hanaraka ny nofo izany fahafahany zany Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. aoka ozy izy tsy hoentinareo hanaraka ny nofo izany fahafahany zany Ça, c'est le choix de ceux qui ont été rendus libres, io zany a dia safidin'ireo olona efa nohafahana mais qui veulent vivre leur liberté à leur propre profit, pour eux-mêmes. ka nefa te hiaina ny fahafahan'izy ireo ho an'ny tombontsoan'ny tenany manokana zany Mais Paul encourage plutôt fa niny paoly zany ny aporisiany à être libre pour servir le Seigneur. dia ozy izy aoka ho afaka ianareo dia raha afaka nareo dia hanompo ny tompo Et il dit, suite à cela, dia toy an'izay dia zay no zao no lazainy mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. dia zao no lazainy hoe fa mifampanimpo amin'ny fitiavana ianareo C'est-à-dire, ne prenez pas votre liberté pour fuir loin les uns des autres, zany hoe aza raisinareo fahafana mba andosiranareo amin'ny saminareo na hifanalaviranareo mais utilisez votre liberté pour manifester votre amour pour Jésus, fa ozy izy ampiasao fahafahanareo mba hanehoanareo fitiavanareo an Jesosy en manifestant votre amour pour les frères et les sœurs. mba hanehoanareo fitiavanareo amin'ny rahalahy sy anabavy Parce que vous pourriez dire à la place de ce que l'esclave a dit à l'époque, satria mety afaka hitenareo tahaka ny toeran'ilay andefy tamin'ny vanim-potoana tany aloha teo zany j'aime mon maître, hoe za tia ny tompoko aho j'aime Jésus, tiako Jesosy j'aime ma femme et mes enfants, tiako ny vady aman-janako mais j'aime mes frères et mes sœurs. fa tiako ihany koa ny rahalahy sy anabaviko J'aime les serviteurs de Dieu. tiako ny mpanompon'Andriamanitra Donc je ne veux pas prendre ma liberté selon la chair, noho izany a tsy te handray an'ilay fahafahako aho entiko hanaraka ny mais je veux aranofoko rester avec l'Église pour manifester l'amour de Dieu. fa ty hijanona eo anivon'ny fiangonana dia aneo ny fitiavako an'Andriamanitra Amen. amen na Est-ce que vous voyez le défi qu'il y a entre les deux là? hitanareo ve fanampy misy amin'ilay toe-panahy anankiroa zany C'est un choix que nous devons faire dans la liberté. fa safidy a ataontsika ao anatin'ny fahafahana nefa izy roa L'esclave était libre. ny andefa nefa afaka e Il était libre de dire je m'en vais. nanana fahafahana zany izy afaka nyteny andeha aho hiala aho Et le maître ne pouvait pas le retenir. dia ny tompo ihany koa tsy afaka hiazona azy La loi de Exode 21 l'interdisait de retenir son esclave. satria ny lalàn'ny exodosy toko faharaiky amin'ny roapolo tsy nahafahan'ilay tompony azona an'ilay andevy zany Ce n'était plus son esclave. tsy andevon'ilay tompony tsony izy Mais zany si c'était son choix, fa raha ohatra ka safidin'ilay si andevy c'était sa amin'izay izy liberté, dia fahafahany manokany zany alors là, il pouvait revenir vers son maître. noho izany afaka mijanona miverina ao amin'ny tompony izy Et il allait continuer à jouir de la communion avec son maître dia afaka mitoy izy zany amin'ny fiombonana amin'ny tompony et avec sa femme et ses enfants. miaraka mivady aman-janany Ce qui veut dire aussi dans l'esprit, midika ihany koa zay ao amin'ny fanahy lorsque nous suivons Jésus, rehefa manara-dian'i Jesosy isika c'est aussi par amour pour notre femme et pour nos enfants, dia vokatry ny fitiavantsika ny vady aman-janantsika ihany koa no hany ou pour notre mari et pour nos enfants, na ihany koa an'ny vaditsika raha vehivavy zany tsika ho an'ny vaditsika lehilahy sy ny janakitsika parce que si nous prenons la liberté dans la chair, satria raha mandray ny fahafahana araka ny nofo isika nous n'allons pas les mettre en sécurité avec le maître. dia lasa tsy voaritsika zany reo vady aman-janakitsika reo eo anaty any tompontsika Ça sera le contraire, nous risquons de les emmener avec nous, fa mifanohatra amin'izany lasa sariantsika miaraka amintsika ary izy ireo de les influencer d'une mauvaise manière lasa sariantsika amin'ny endrika ratsy et de les perdre. dia nefa rany dia hovery eo amintsika izy ireo Donc nous avons intérêt pour notre famille, pour tout le monde, de suivre le Seigneur. noho izany tsika tsiraray avy zany dia na tsika zany na nivady aman-janantsika dia mila manara-dian'ny tompo isika Et je crois que lorsque nous prenons une telle décision, za tena mihevitra fa fanapahan-kevitra toy izany raisitsika lorsque nous sommes déterminés à donner notre vie à Jésus alors que nous sommes libres, rehefa mbola resy lahatra hatrany hatranytsika hanome fiainantsika ho an'i Jesosy na dia efa afaka aza il y a quelque chose de plus grand qui se passe dans nos cœurs. dia misy zavatra lehibe kokoa mitranga ao am-potsika
quelque chose que celui qui ne prend pas cette décision, il ne connaît pas. Zavatra anankiray zay tsy ananan'ilay olona tsy nandray an'izay fanapa-kevitra izay. Même s'il est libre, il est devenu un enfant de Dieu, Na dia efa olona afaka azy izy efa tonga zanak'Andriamanitra mais il n'expérimentera pas cela. fa tsy haina an'izay traikefa izay izy. Il ne connaîtra pas ce que c'est que de recevoir le poinçon dans son oreille. Tsy ho azony mihitsy zany hoe izay traikefany hoe mandray antomboka izay eo amin'ny sofiny. Alors c'est un choix qui peut être un peu douloureux. Indraindray zany izy safidy somary manaintaina ihany marary. Mais bon, c'est pas les femmes qui craignent cela parce qu'elles ont l'habitude pour les anneaux de se faire passer les oreilles. Ny vehivavy tsy matahotra an'izany tomboana sofiny zany mihoatra ny lehilahy satria izy ireo efa zatra an'izany. Mais pourquoi est-ce que l'oreille a besoin d'être poinçonnée? Fa maninona moa ilay sofina mila lavahana? Comme signe d'appartenance, Ohatrany hoe marika hoe ana olona anankiray tsy tompony tenanao zany ianao fa an'olona anankiray. au maître, Any tompo zany any tomponao. mais aussi, on va lire dans Jérémie chapitre 6, verset 10, Fa andao avakitsika ihany koa ao anatin'izany ny Jeremia toko fahenina dia ny andinin'ny fafolo. le Seigneur parle par Jérémie Dia miteny amin'ny alalan'ny Jeremia ny tompo et il parle de l'oreille incirconcise. dia miresaka izy ny sofina izay tsy voafora hozy izy. La circoncision, ça amène une petite marque Satria ny famorana mantsy dia lasa mampisy marika kely zany dans la chair. eo amin'ny nofo. C'est un peu comme l'oreille. Quand l'oreille doit être circoncise quelque part, Dia ohatrany sofina ihany zany hoe anoany io sofina io ihany koa mila voafora. quand l'oreille est poinçonnée, Rehefa lavana ny sofina c'est un peu comme si qu'elle est circoncise. dia azo oharina amin'ny ohatrany hoe ny forana izy zany. Et Jérémie dit, mais à qui m'adresser et qui prendra témoin pour qu'on écoute? Dia zao lazainy Jeremia, iza no ilazako sy anariko mba andrenesany. Voici, leur oreille est incirconcise. Indro ny sofiny dia tsy voafora hozy izy. Et regardez la conséquence d'avoir une oreille incirconcise. Dia jerenareo voka-dratsiny ny sofina tsy voafora. Ils sont incapables d'être attentifs. Ka tsy mahaino izy hozy izy. Voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre. Eny tsatsoiny ny tenin'i Jehovah ka tsy akamaminy, Ils n'y trouvent aucun plaisir. tsy ankamaminy zany hozy izy. Ceux qui ont les oreilles incirconcises, Reo olona izay mana-tsofina tsy voafora zany ceux qui n'ont pas ce petit plus dans leur cœur, reo tsy manana an'izay mihoatra kely izay ao anatin'ny fony zany de quelque part une marque dans leur vie, zany hoe raha azo raisina no any ohatra hoe misy marika kely eo amin'ny fiainana. que je crois que c'est la croix quand on l'apprend qui fait cette marque. Ary io hazo fijaliana io rehefa hentsika dia ny hazo fijaliana no manisy an'izay marika izay. Mais ceux qui ne prennent pas leur croix pour suivre Jésus, Fa reo izay tsy mitondra ny hazo fijaliana mba hanaradian'i Jesosy et que la croix ne marque pas leur vie, ary ny hazo fijaliana tsy mahavita manomboka ny fiainan'izy ireo, l'oreille de leur cœur est incirconcise. dia ny sofiny ny fon'izy ireo mihitsy ny tsy voafora. Ils sont incapables d'être attentifs au Seigneur. Zany hoe tsy mahavita mahaino any tompo izy ireo Et les zany. chrétiens charnels n'arrivent pas à être attentifs à la voix de l'Esprit. Ary any kristianina ara-nofo dia izay mahatonga azy ireo tsy mahavita mahaino ny feo an'ny fanahy masina. Et même l'évangile qu'ils entendent, Eny fa na ny filazantsara izay renesin'izy ireo aza ça peut être pour eux quelque part un sujet de honte. dia lasa ohatry ny famenarana ho azy ireo indray aza. Parce qu'ils trouvent que ça va trop loin, Satria indraindray eritreretin'izy ireo lasa lavitra loatra, ça demande trop, lasa mitaky aminy loatra, ça va contre la liberté, la décision de liberté que eux ils ont prise. lasa ohatrany hoe manohatra n'ilay fahafana izay iverin'izy ireo faniraisin'izy ireo zany. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, Hoe manomboka eo ils sont libres, afaka ihany izy mais ireo ils veulent écouter leur propre cœur fa nefa ny fony manokana ihany ny tiany et ils ne anona, veulent plus être attentifs réellement à la voix du Seigneur. ka tsy te angila tsofina iain'ny feo an'ny tompo intsony izy Et ireo. c'est ça l'oreille incirconcise. Ary io ny antsoina hoe sofina tsy voafora. Mais quand on est d'accord de suivre le Seigneur, Fa rehefa manaiky isika fa hanaradian'ny Jésus tompo dit, je suis la porte. dia hozy izy Jesosy hoe zaho ny vavahady. Et Jésus nous fait approcher de lui. Dia mahatonga antsika afaka anatona an' Jesosy izy. Et il y a une œuvre qu'il fait dans notre cœur. Dia misy asa izay ataon'i Jesosy ao am-pontsika zany, Parce que nous prenons la décision de le suivre. satria manapa-kevitra isika fa hanaradia azy. Pour le suivre, il veut qu'on entende sa voix. Ary ahafahantsika manaradia azy dia mila mandreny feony alohantsika, Il veut qu'on écoute sa parole. mila mareny teniny isika. Donc il y a quelque chose qu'il fait dans notre cœur. Noho izany misy zavatra ataony ao am-pontsika,
Et parfois, ça prend du temps Adrandray mitaky fotoana zany parce que ça fait un peu mal satria marary manaintaina le avant que izy le Seigneur nous maîtrise l'oreille mialohan'ny toman'ny tompony sofintsika pour nous amener sur la porte, mba hitondra antsika eo amin'ny varavarana sy ny tololam-baravarana ou pour nous mettre sur le poteau dia apetrany eo amin'ny tololam-baravarana isika qui représente sa croix, izay maneho ny azo qui fijaliana représente sa mort. maneho ny fahafatesany Ça prend du temps. dia tena mitaky fotoana le izy Parfois, notre oreille a le temps de se déchirer un tena peu. hoe mba atonga ny sofintsika ho rovotra kely Mais il y a un moment où nous comprenons qu'il faut céder. fa nefa amin'ny fotoana anankiray mila miaiky antsika aleo milavilefona Et là, le Seigneur fait une œuvre dans notre cœur. dia amin'izay fotoana izay manao ny asany ao am-potsika ny tompo Il y a comme une marque nouvelle dans notre vie. lasa misy marika vaovao eo amin'ny fiainantsika On n'est pas simplement un chrétien, vous savez, qui est un peu, comment dire ça, qui court à droite et à gauche, zélé, etc., mais qui est charnel. tsika zany a tsy ilay kristiana ranofo pose ilay kristiana ranofo ohatra hoe mivezivezy etseroa tsy dia mahita hoe inona marina ny tena tanjona fa aranofo e Mais on a la marque de la croix de Christ dans notre vie. fa mitondra ny marika kristy isika eo amin'ny fiainantsika Ça se sent dans notre manière de vivre notre vie chrétienne. ary tsapy zany a eo anivon'ny fomba fiainantsika ny fiainantsika makristiana Ça se sent dans notre obéissance au Seigneur. tsapy zany amin'ny alalan'ny fakatoavantsika ny tompo C'est comme dans Galates chapitre 6, verset 17. mitovy amin'ny galatiana toko fahenina ny andininy fafito ambin'ny folo ihany À koa la zany fin de son épître eo amin'ny farany epistily a aux Galates, epistily lohan'ny galatiana Paul dit que personne désormais ne me fasse de la peine, dia hoy izy izy paoly hoe amin'izao sy izao ka tsisy anahirana intsony car je porte sur mon corps les marques de Jésus. fa izao mitondra ny marika jesosy voatomboka eo amin'ny tenako izy izy Voyez, notre vie doit porter les marques de Jésus. hitanareo mila mitondra marika jesosy zanytsika eo amin'ny fiainantsika Mais le premier endroit peut-être qui doit porter la marque du Seigneur, fa ny toerana voalohany izay mila hitondra antsika amin'ny marika ny tompo a c'est notre oreille. dia ny sofintsika io aloha C'est que nous ayons maintenant une disposition pour écouter le Seigneur, zany hoe lasa manana fahavononana isika iaino ny tompo aloha pour arrêter de résister au Seigneur. mba hitsahatra tsy hanohatra ny tompo intsony Dans Actes chapitre 7, ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fafito a verset 51, andinin'ny faraiky amin'ny dimapolo je vous laisse le temps de trouver le passage, dia ameko fotoanareo a mba ahafahanareo mahita n'ilay andalana mais je lis directement maintenant même. fa vakiko ihany nefa le izy zao a Homme au cou raide, ry olona mafiatoka ozy izy incirconcis de cœur et d'oreille, sady tsy voafora fo sy sofina vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. ianareo manohatra ny fanahy masina mandrakariva Voyez, quand on est incirconcis de cœur et d'oreille, hitanareo rehefa tsy voafora fo sy sofina zany isika on est un cou raide. dia manana mafiatoka Ce qui izy veut dire qu'il y a un peu de rébellion dans notre vie. zany hoe anohany misy fanoherana sy fikominy eo amin'ny fiainantsika On n'est pas d'accord avec tout ce que le maître enseigne. tsy ekentsika avokoa zany zay ampianarin'ny tompo On a une partie de nous pour le maître, fa ny ampahany amin'ny fiainantsika any tompontsika mais ihany l'autre partie c'est pour nous. fa ny ampahany kosa fikirintsika ho antsika ihany Et on est un peu comme ça, dia mitovy amin'io olona io isika un petit peu plus joli quand même, fa azo lazaina hoe mety ho tsaratsara kokoa ngamba un petit peu plus joli quand même, mety hoe mba tsaratsara noho io ngamba parce tsika que ça décrit les pharisiens, les scribes, satria ity dia mamaritra ny amin'ireo fariseo sy mpanorandalàna mais quand même on peut, nous aussi, fa isika ihany koa nefa si on ne laisse pas le poinçon pénétrer notre oreille, raha vao tsy mamela n'ilay aolo isika hanomboka na hanefika ny sofintsika nous aussi on peut nous opposer à l'esprit. dia isika ihany koa dia mety afaka hanohitra ny fanamasina Et Paul a mis en garde dia nampitandry ny paoly au verset 16 de Galates chapitre 5. galatiana toko fadimy andininy fahenina ambin'ny folo Paul dit, je dis donc, fa hoy zao paoly zany miresaka marchez selon l'esprit mandehana araka ny fanahy et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. dia tsy hatateraka ny filanin'ny nofo ianareo Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. fa ny nofo manohatra ny fanahy Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. ary ny fanahy manohitra ny nofo Ils sont opposés entre eux, ary mifanohatra izy roroa afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. mba tsy azonareo manao zay zavatra Voyez, tianareo si dans notre liberté,
on vit pour nous, on vit pour la chair, hitanareo raha ao anatin'ny fahafahantsika zany tsika miaina ho an'ny tenantsika manokana araka ny nofotsika on va s'opposer à l'esprit. dia lasa nohatra ny fanahy isika Parce que les voies de l'esprit sont opposées aux voies de la chair. satria ny feo an'ny nofo a dia mifanohatra amin'ny feo amin'ny fanahy Et les voies de la chair sont opposées aux voies de l'esprit. ary ny feo amin'ny fanahy dia manohatra ny feo an'ny nofo Les deux ne sont pas compatibles. tena tsy mifanaraka zany izy roa Ce qui veut dire que dans la vie chrétienne, midika zany fa eo anivon'ny fiainana si mahakristianina on veut servir le Seigneur, raha te hanompo ny tompo isika on doit choisir notre camp. dia mila misafidy tsika hoe aiza ny tobo misy Soit on atsika va servir la chair, na tsika hanompo ny nofo soit on va servir l'esprit. na tsika hanompo araka ny Mais fanahy pour servir l'esprit, nefa afahantsika manompo araka ny fanahy il nous faut entendre l'esprit. dia mila maharehan'ny fanahy isika C'est là que nous avons besoin de comprendre, dia eo isika ny mila matakatra de remettre notre liberté ny ametrahantsika ny fahafahantsika au Seigneur. amin'ny tompo Et ça va être une protection sur notre vie. ary io dia ho tonga fiarovana eo amin'ny fiainantsika Ça va nous protéger de la rébellion qui est dans la chair. mahatonga atsika ho voasy afabela an'ilay fikomina zay ananantsika eo amin'ny nofontsika Parce que si on obéit à la chair, satria raha makatoa ny nofo isika on va être rebelle à l'esprit. dia lasa mazava ho azy manohatra ny On va fanahy ihany koa isika s'opposer à la voix de l'esprit. lasa manohatra ny feo an'ny fanahy Et isika ça va être destructif pour nous. dia lasa ho fahasimbana ho atsika zany Comme Paul dit dans Galates chapitre 5, araka ny tenin'ny paoly eo amin'ny galatiana toko fadimy plus teo haut, verset 14, eo amin'ny andinin'ny fa efatra ambin'ny folo eo ambonimbony kely il dit car toute la loi est accomplie dans une seule parole. dia zao no lazainy fa tanteraka amin'ny teny iray ihany ny lalàna rehetra Celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. dia izao tiavany namanao tahaka ny tenanao Mais si vous vous mordez, vous dévorez les uns les autres. fa raha mifandramatra sy mifampihinana ianareo Prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. dia tandre mifandrao mifandringana ianareo Et c'est là que Paul dit, je dis donc marchez selon l'esprit. dia eo amin'izay paoly vao nilaza tao arinany hoe ko mandehana araka ny fanahy ianareo Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. dia tsy hatateraka ny filany nofo Si on ne veut pas accomplir les désirs de la chair, raha tsy tiatsika zany ny hatateraka ny filany il nofo faut marcher selon l'esprit. dia mila mandeha araka ny fanahy isika Parce que les désirs de la chair, satria ny filany nofo ça nous amène à nous mordre les uns les autres, dia mahatonga atsika hifandramatra amin'ny samitsika à nous opposer à l'esprit lasa hanohatra ny fanahy zany qui nous demande de nous humilier, izay mitaky atsika ny fanahy mba hanetrentsika tena qui nous demande de nous repentir, izay mitaky atsika mba hibebahantsika qui nous demande de pardonner. izay mitaky amintsika mba hamelantsika Et heloka si nous n'obéissons pas à cela, ary raha vao tsy zay no akatoavintsika nous allons faire le contraire. dia ny fanohatra amin'izany no ataontsika Nous allons mordre, lasa hifandramatra nous isika mordre les uns les autres. hifandramatra amin'ny samitsika isika Et à force de se mordre ary arakaraky ny fandramahantsika et de s'arracher des morceaux en se ka mordant, lasa roviditsika ny nofony namantsika avy on finit par se dévorer les uns les autres. dia nefa raha tsika dia tena zao hoe lasa andramatra hifampihinana isika ho izy Et on va finir détruits les uns par les autres. dia ny farany a hisimba isika Mais Paul dit que toute la loi est accomplie dans une seule parole. fa paoly ozy izy dia paoly dia nilaza hoe tanteraka amin'ny teny iray ihany Tu lalàna aimeras ton prochain comme toi-même. tiavany namanao tahaka ny tenanao Et ça aussi, quand l'oreille est circoncise, ary io ihany koa rehefa voatomboka ny sofintsika l'amour de Dieu est prêt à se manifester au travers de nos vies. dia lasa misehoa eo amin'ny fiainantsika ny fitiavan'andriamanitra Quand on marche selon la chair, fa rehefa mandeha araka ny nofo isika c'est pas l'amour de Dieu qui se manifeste, dia tsy ny fitiavan'andriamanitra no miseho amin'izay fotoana c'est zay l'amour de la chair. fa fitiavana araka ny nofo C'est l'amour qui fait du favoritisme. ny fitiavana izay mahatonga fifampiandanina C'est l'amour qui a ses propres copains, hoe any anaty ihany namako qui fait son propre choix. izay maneho ny safidiny manokana Mais l'amour de Dieu, c'est l'amour comme Jésus pour tout le monde. fa ny fitiavana dia ilay fitiavana izay nananan'i jesosy zany hoe fitiavana ny olona rehetra Et c'est un amour qui est une obéissance. ary fitiavana miaro fankatoavana Ça se manifeste dans une obéissance. zany hoe aseho amin'ny miaraka amin'ny fankatoavana Par exemple, quand le Seigneur nous demande de pardonner, ohatra zao rehefa mitaky amintsika ny tompo mba hamela heloka c'est pas une option.
dia safidy io On peut ne pas pardonner si on veut. zany hoe mana-tsafidy zany tsika tsy amela elo karaha zay ny tiatsika Mais où est l'amour de Dieu si on ne pardonne pas? fa aiza ho aiza ny toeran'ny fitiavan'andriamanitra raha tsy mamela eloka Et isika le pardon, c'est un choix. ary ny famelan-keloka dia safidy io Donc l'amour, c'est un choix qu'on fait. noho izany ny fitiavana dia safidy aseho atsika C'est pas dépendant de qui c'est, tsy io zany tsy miankina amin'ny hoe iza le olona dépendant de ce que la personne a fait, na inona ny zavatra nataon'lay olona mais c'est l'amour qui vient du poteau. fa ilay fitiavana avy amin'ilay andry C'est pourquoi anankiray notre oreille doit être poinçonnée sur ce poteau. azay mahatonga ny sofintsika mila voaforana Et nous tomboana devons amin'io hazo io entendre la voix de l'Esprit, mila mahareny feo an'ny fanamasina isika entendre la voix du Maître mahareny feo an'ny tompo isika qui nous demande d'obéir à sa parole. izay mitaky atsika mba hankatoavantsika ny teniny Et quand nous le faisons, ary rehefa manao an'izany et que isika même ça fait mal ce que nous entendons, ka na dia marary azy ny zavatra renesin'ny sofintsika parce que peut-être que ce que nous entendons nous fait un peu mal, satria mety ny zavatra renesin'ny sofintsika ny mety marary mais que nous obéissons. kanefa miaraka amin'izany nakatoy ihany isika Alors quand nous obéissons, dia rehefa makatoy isika l'amour de Dieu va se dia manifester iseho ny fitiavan'andriamanitra et Dieu va nous guérir dia hanasitrana antsika ny et tompo Dieu va guérir notre oreille ary ny tompo hanasitrana ny sofintsika et Dieu va nous guérir et Dieu va prendre soin de nous. dia hanasitrana antsika hikarakara antsika ny tompo Tout ça parce que nous avons choisi zany rehetra zany dia tonga satria ny safidy de isika remettre notre liberté ametraka indray ihany fahafahantsika au Seigneur Jésus, eo amin'ny tompo au jesosy Saint-Esprit qui habite en nous. eo amin'ny fanamasina zay monina ao anatsika Ça ne veut pas dire que nous ne sommes plus libres, vous l'avez compris. azonareo nga manteo fa tsy midika velively zany hoe tsy afaka tsonitsika Mais on invite l'Esprit de Dieu fa manasa kosa tsika ny de tout fanahan'andriamanitra notre cœur amin'ny fotsika ray manontolo à gérer notre liberté, mba hitantana sy fean'ilay à nous fahafahantsika conduire, à nous accompagner hitarika atsika omba atsika pour qu'on serve notre Maître. mba ahafahantsika manompo ny tompontsika Et ça, c'est l'appel pour tous les chrétiens dans l'Église. ary io a dia antso ho an'ny kristianina rehetra tsy akanavany eo C'est la afaka eo anisan'ny manière fiangonana de répondre à l'appel de Dieu io zany ny fomba anankiray ahafahantsika mamaly ny antson'andriamanitra qui sécurise notre vie izay miaro ny fiainantsika parce que nous n'allons pas tomber dans les pièges de la chair en vivant comme ça, satria isika tsy ho lavo azy ao anatin'ny fandriky ny nofo a mais qui sécurise aussi l'Église, fa miaro ihany koa io amin'ny fiangonana qui sécurise notre famille. miaro ny ankohonantsika Parce que là, nous n'allons pas faire les choses selon notre humeur, selon notre chair. satria amin'izay fotoan'izay mantsika rehefa ohatrany dia tsy manao ny zavatra araka ny nofontsika Mais sy ny l'Esprit de fietsitsika Dieu va nous conduire fa ny fanahan'andriamanitra no pour faire hitarika les choses selon le cœur du mba Seigneur. hanaovantsika zavatra mifanaraka amin'ny fon'ny tompo Ce genre d'attitude, ary io toe-po io ça sécurise l'Église. dia mampisy fandripahalemana eo anivon'ny Ça fait que dans fiangonana l'Église, les problèmes se règlent vite. dia eo anivon'ny fiangonana rehefa mitrangy zany dia mora mivany Là où olana les disciples entourent le Maître, eo amin'izay a hitangorona amin'ny mpianatra ny tompo a les discordes ne tardent pas. dia ny fifandirana ny Les fifandirana mésententes ne durent pas. tsy taraika tsy fifankazahoan-kevitra tsy taraika eo a Parce que tout le monde entend la voix du Maître. tsy mitarazoka satria ny olona rehetra samy mandre ny feo an'ny Et tompo tous obéissent à la voix du Maître. ary ny rehetra dia makatoa ny feo an'ny tompo Et c'est comme ça que l'Église va se sentir bien. dia ohatr'izay mahatonga ny fiangonana lasa salama tsara Parce qu'il y aura toujours des petites choses dans l'Église. satria tsy maintsy misy foana zavatra mitrangy eo anivon'ny fiangonana Mais quand on a cette attitude de disciple fa rehefa manana izay toe-pon'ny mpianatra izay isika dont l'oreille a été poinçonnée, izay a no tevehana ny sofina on va écouter le Seigneur. dia hiain'ny tompo isika On ne va pas écouter la chair. tsy hiain'ny nofo isika On ne va pas écouter notre sentiment. tsy hiain'ny fihetsepontsika akory isika On ne va pas dire, moi je ressens que ça c'est trop, ben moi je vais pas, par exemple, je vais pas, moi je veux pas. C'est difficile de pardonner. dia ohatra zao hoe tena mihoatra loatra zany amiko a ohatra zany andray ohatra hoe mafy loatra amiko zany amela eloko Mais il y zany aura un trou dans notre oreille fa satria efa misy lavaka ny sofintsika qui a percé notre chair izay efa nakasika nalavaka ny nofontsika et qui a créé un passage pour que l'Esprit nous parle. ka niteraka varavarana ahafahan'ny fanahy miteny amintsika Et notre obéissance à la voix du Maître dia ny fankatoavantsika amin'ny feo an'ny tompo a va produire la vie, no hitondra fiainana ao va aorianan'izay produire la paix dans l'Église. hitondra fiadanana eo anivon'ny fiangonana La paix avec notre femme, nos enfants, notre mari,
fihavanana sy fiadanana eo amin'ny vadintsika ny zanakitsika Et le diable ne pourra pas nous voler ce que Jésus nous a donné. dia tsy afaka hangalatra na naisitra zay efa nomeny Jesosy atsika ny Mais devoly ceux qui ne laissent pas le Seigneur poinçonner leur oreille fa ho an'ireo olona zay tsy manaiky ho lavahan'ny tompony sofiny et qui vivent selon la chair, ka miaina araka ny nofo ils finissent par se faire voler les biens que Dieu leur a dia donnés. lasa horobana ny efaran'izy ireo any fananana zay efa nomena azy Les ireo biens spirituels, ireo fananana ara-panahy les ressentiments viennent remplacer l'amour. lasa miditra ny fihetsem-po amin'ny misolo toerana ny fitiavana La tristesse vient remplacer la paix ary ny alahelo misolo toerana ny et la fiadanana joie. sy ny fifaliana Il n'y a plus de douceur de l'esprit. tsy misy famoram-panahy avy amin'ny fanahy Il intsony y a de l'irritation. fa fahatezerana On no a misy perdu les biens que Dieu a mis dans notre cœur, des trésors. lasa very areo fananana sy arena miafina zay napetraky ny tompo tao Ce sont les am-potsika oreilles poinçonnées fa reo sofina voalavaka rery any qui préservent la communion avec le Maître no ahafahantsika mitandro an'ilay fiombonantsika amin'ny tompo et qui par là préservent les biens qu'il nous donne. ary afaka ihany koa miaro an'ireo fananana sy arena nomeny atsika Sinon, ceux qui n'ont pas les oreilles poinçonnées, raha tsy zany dia ireo olona zay tsy manana sofina ils voalavaka n'ont pas d'oreilles attentives. dia tsy manana sofina mangila Ils tsofina font zany des izy ireo choses charnelles. eo anatrehan'ireo zavatra ara-nofo Ils agissent d'une manière destructrice. ny fiasan'izy ireo dia amin'ny fandringanana Mais ceux qui marchent selon l'Esprit, fa reo zay mandeha araky ny fanahy kosa Paul dit que le fruit de l'Esprit, dia paoly milaza eo ny vokatra ny fanahy kosa ozy izy c'est-à-dire ceux qui ont l'oreille poinçonnée, zany hoe ho an'ireo olona zay manana sofina c'est voalavaka l'amour, c'est la joie, fitiavana la fifaliana paix, la patience, fiadanana la faharetana bonté, la famoram-panahy bienveillance, ny la fidélité, fatokina La faripo douceur. famoram-panahy la maîtrise de soi. fanaova-tsoa fahonona-po La loi n'est pas contre ces choses. ary tsy misy lalàna manohatra Ceux an'izany qui izy sont à Jésus-Christ dia no fahefatra amby roapolo galatiana toko fadimy fa zay an Kristy ont Jesosy poinçonné leur oreille chez le poteau. dia efa nanombo ny nofony teo amin'ny lay tolana nanombo ny sofiny teo amin'ny filana teo amin'ny tolana c'est bon. Mais Paul dit, on crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. dia hozy izy paoly hoe efa nanombo ny nofo mba mifaniriny sy ny filana tamin'ny azo fijaliana Ceux qui sont à Jésus-Christ, izay an Kristy Jesosy ceux qui vivent une vie d'appartenance au Maître, zany hoe reo olona zay miaina fiainana fa any tompony izy ireo ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. dia efa nanombo ny nofo mba mifaniriny sy ny filana C'est-à-dire izy qu'ils ne vivent pas pour les désirs de leur chair et pour leur passion. zany hoe tsy miaina mifaniriny sy ny filana intsony zany izy ireo Leur passion, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas leur chair les agiter. dikan'ity faniriny ity dia zao hoe tsy manaiky hoeton'ny nofony izy sarian'ny nofony izy Mais ils ont crucifié ces choses fa efa nomboana ozy izany rehetra zany afin de vivre leur appartenance à Jésus-Christ. mba hiainan'izy ireo amahany Jesosy azy ireo Et au verset 25, andininy fadimy amby roapolo Paul dit, si nous vivons par l'Esprit, raha velony fanahy isika ozy izy paoly c'est-à-dire si nous sommes nés de nouveau, diky zany hoe raha nateraka indray tsika si zany nous vivons par l'Esprit, ka raha miaina araka ny fanahy isika que nous sommes nés de l'Esprit, satria isika nefa nateraka ny mais fanahy ça ne veut pas dire que parce que nous sommes nés de l'Esprit fa tsy midika nefa zany hoe satria efa nateraka ny fanahy et que isika nous vivons par l'Esprit, ka miaina araka ny fanahy isika que là nous sommes en train de marcher selon l'Esprit. dia midiky zany hoe eo zany tsika mandeha araka ny fanahy Mais il dit, si nous vivons par l'Esprit, fa ozy izy hoe fa raha velony fanahy isika faisons une chose supplémentaire. dia aoka izy fanampy no ataontsika ozy izy Marchons aussi selon l'Esprit. dia aoka andeha araka ny fanahy koa isika Ne zany vivons pas selon la chair. aza mandeha araka ny nofo zany C'est la vie des disciples, des chrétiens. ary io ny fiainan'ny mpianatra sy ny Vous kristianina êtes chrétiens? nareo hoe kristianina marina Alors ma question ce matin, c'est comment vivez-vous votre liberté? dia fantaniko mipetrako aminareo amin'ity maraina ity manao ahoana kay ny fiainanareo ny fahafahanareo Ça détermine votre avenir spirituel. satria io ny mamaritra no avintsika ara-panahy
Est-ce que vous allez finir riche spirituellement ou pauvre? Ny hafaranareo ve dia anakarena ara-panahy sa hanitra ara-panahy? Dépouillé de l'intelligence de l'évangile, Tena hoe lasa very any amin'ny fahalalana rehetra momba ny amin'ny filazantsara, dépouillé de la vie que le Seigneur vous a donnée au commencement, tsy manana an'ilay fiainana izay efa nomen'Andriamanitra anareo tany am-piandohana intsony, complètement nu dans la chair, tena miharihary mitanjaka eo amin'ny nofo, avec la vie de la chair qui est tout le temps exposée, miaraka amin'ny fiainan'ny nofo izay miharihary isanandro, qui se manifeste tout le temps, izay miseho mandrakariva, qui est toujours en guerre, izay miady mifanditra mandrakariva, qui est toujours fatigué avec les autres, izay mifanditra amin'ny hafa foana, qui n'aime pas les autres, izay tsy tia ny hafa. dans le sens de donner sa vie pour les autres, Ao anatin'ny heviny zany hoe mahavita manolotra ny ainy ho an'ny hafa. on peut finir pauvre. Dia ny farahantsika raha izay ny toe-panahintsika dia hanitra ara-panahy. Si notre oreille n'est pas poinçonnée, Raha vao tsy voatomboka ny sofintsika, c'est-à-dire si nous n'acceptons pas la crucifixion de la chair, midika zany fa raha vao tsy eketsika ilay fanomboana avec ara-nofo ses passions et ses désirs, miaraka amin'ny faniriny mba amin'ny filany, nous n'allons plus entendre de l'esprit, dia tsy are avy amin'ny fanahy intsony isika, mais c'est l'ennemi qui va nous parler. fa ny fahavalo no hiteny amintsika. Nous faisons croire que c'est Dieu qui parle quand il parlera. Lasa mihevitra isika fa Andriamanitra no miteny rehefa hiteny izy. Et on va être persuadé que là on est en train d'entendre Dieu nous parler là. Dia eo tsika lasa mihevitra hoe Andriamanitra mihitsy niteny tamintsika. Et on va faire les volontés de la chair Ka lasa ny sitrapon'ny nofo no ataontsika et les volontés de l'ennemi. sy ny sitrapon'ny fahavalo. Et Paul dit, Dia zany eny lazainy Paul au verset 19, il donne la liste des œuvres de la eo chair. amin'ny andiny fahasivy ambin'ny folo dia omeny ireo liste ny asan'ny nofo rehetra. C'est-à-dire tous ceux dont les oreilles ne sont pas poinçonnées Zany hoe eo amin'ireo olona izay tsy voatomboka ny sofiny, tsy et voalavaka qui ny vivent leur sofiny, liberté charnelle. ka miaina ny fahafahan'izy ireo araka ny nofo. Leur chair va produire des choses. Nofon'izy ireo lasa mokatra zavatra. Leur chair, le petit trou du poinçon va se refermer. Lasa olona voatapina indray ilay lavaka kely teo amin'ny sofina, Ils vont redevenir sourds à la voix de l'esprit. dia lasa hiarenina indray izy ireo tsy hareny feon'ny fanamasina. Et c'est la chair maintenant qui va se Dia manifester. ny nofo amin'izay manomboka eo no hanomboka iseho. Et Paul dit les œuvres de la chair sont évidentes. Dia ozy izy Paul andiny fahasivy ambin'ny folo miharihary ny asan'ny nofo. Et ouais, la liste est longue. Dia lava be ilay La lista: débauche, jangajangana, l'impureté, falotona, le dérèglement, jejejona, tous les péchés d'ordre sexuel ireo ota rehetra zay miaro fijangajangana, reprennent de la force dans la chair du chrétien. lasa me mahazo tanjaka indray eo amin'ny nofon'ny kristianina. L'idolâtrie, la magie. Fanompontsampy, fanaovana ody ratsy, Il aura tendance à se tourner vers des forces obscures parfois, lasa mitodika indray izy ireo any amin'ireo asany maizina, vers des moyens qui ne sont pas ceux de Dieu. misy fomba zay tsy avy amin'Andriamanitra. Et il dit les rivalités, Dia ozy isy ny fandrafiana, c'est-à-dire les clashs, les conflits, zany hoe ireo fifamaliana zany les animosités, c'est-à-dire les cœurs qui se gâtent avec ça, ny fifandirana, zany hoe ireo fo anankiroa tsy mifanaraka Les disputes. mifandoto, ny adilà, les divisions. ny fiafinafonana. Parce qu'avec cela, bien sûr, on ne peut pas rester unis. Satria raha mazava ho azy fa raha misy ireo dia tsy afaka nikambana isika. Les hérésies, Ny fifampiandanina, l'envie. ny fisarahana, On va commencer à se regarder les uns les autres d'une mauvaise manière. ny fialonana, lasa ohatrany lasa hafa ny fomba fijerintsika ny On va hafa. porter des mauvais désirs les uns vers les autres. Lasa fanirian-dratsy hafa zany no hitantsika eo amin'ny namantsika avy. L'ivrognerie. Ny fimamona, famamona. Parce que comme on ne trouvera plus de plaisir dans les choses que nous avions au départ, Satria tsy mahita fafinaretana ny amin'ilay zavatra voaraintsika tany am-piandohana intsony parce isika. que nous les aurons perdus, Satria efa very teo amintsika izy ireny. nous n'allons pas vivre assis sur une chaise à regarder dans l'air. Dia tsika tsy hiaina hoe hipetraka eo ambony seza fotsiny dia hijery Nous rivotra. n'allons pas subir la dépression, Tsy hiaina faketran-tsaina fotsiny isika. mais nous allons commencer à Fa iny boire. amin'izay hanomboka hiverina hisotro toaka isika. L'ivrognerie est une œuvre de la chair. Ny fahamamona dia asan'ny nofo. Les excès de table, Ny
filalaovandratsy a Être égoïste, manger en excès. ny fitiavatena zany a reo mihinana miopefy a C'est-à-dire n'avoir de plaisir que dans les plaisirs charnels. zany hoe tsy mahita fafinaretana intsony afa-tsy ao anatin'ny zavatra Parce qu'on a nofo perdu l'ivresse de l'esprit. satria veritsika ilay very teo amintsika ilay famamona tao amin'ny fanahy On n'a plus de satiété dans les choses de Dieu. tsy manana fianinana sy fahafahapony amin'ny zavatr'andriamanitra intsony Et isika on tombe dans les choses de la chair. fa lasa maregny amin'ny zavatry ny nofo Et c'est dangereux. zava-doza nefa Parce zany que Paul dit, je vous dis d'avance, satria paoly de milaza hoe zany lazaiko aminareo raha comme teo je l'ai déjà dit, tahaka nefa voalazako fahinoko que ceux qui commettent de telles choses fa izay manao izany ozy izy a n'hériteront point le royaume de Dieu. de tsy andova ny fanjakan'andriamanitra Le danger peut s'étendre ny mazava-doza zany hoe manome vahana au point qu'on s'enfonce tellement dans la chair ka nefa raha tsika de zao hoe tafaropoka tanteraka lalao amin'ny qu'on va nofo vivre dans le péché complètement de lasa iaina ao anatina ota tanteraka isika et zany qu'on abandonne la foi chrétienne. ka lasa fohitsika ilay finoana makristianina Ces choses ne viennent pas d'un seul coup. ary zany zavatra zany tsy tonga tampotampoka eo ny eo Mais si on prend la voie de la chair, fa raha vao mandray ny lalan'ny nofo isika le Seigneur veut nous faire savoir où ça aboutit ce de chemin-là. tiany tompo ampahafantarina antsika hoe aiza ny afaran'ireny lalantsika reny Ça ne veut pas dire que ceux qui ont quelques problèmes comme ça, tsy midika akory anefa zany hoe raha misy olona sendra mandalo olana amin'ireo tout lista d'un reo coup zany ils ont perdu leur salut. de midika zany fa efa very teo zany a Mais ils ny, montrent là où le chemin famonjena nous azy reo mène. fa ny tiany aseho zany hoe aiza ny afaran'iny Ils lalana montrent le iny résultat si on persiste. aiza no vokadratsiny io raha miziriziry mijanonao C'est tsika dangereux. zava-doza C'est pourquoi les frères et les sœurs, zany no antony raha lasianabavy a nous ne sommes pas devenus chrétiens pour vivre pour nous-mêmes. tsika tsy tonga kristianina mba hiaina araky ny filatsika Si nous manokana zany. vivons pour nous-mêmes en tant que chrétiens, fa raha miaina ho an'ny tenatsika manokana tsika makristianina tsika l'Église n'est pas la famille de Dieu pour nous. de tsy ho tonga ankohonan'andriamanitra zany ny fiangonana ho antsika L'Église est la religion fa lasa de fomba Dieu pour nous. lasa fomba pivavahana amintsika ny C'est une fiangonana religion morte fomba pivavahana maty dans laquelle on ne retire rien. izay tsy andraisantsika na inona na inona Mais l'Église, c'est la famille du Seigneur. fa ny fiangonana ny ankohonan'ny tompo hoe J'aime mon maître, tiako ny tompo koa j'aime ma femme, tiako ny vato koa j'aime mes enfants, tiako ny zanako koa j'aime mes frères et tiako sœurs. ny rahalasianabavy koa J'ai une abondance de vie en moi. manana fiainana be dia be ao Parce amiko que non seulement je vis par l'Esprit, satria tsy vitany hoe miaina araky ny mais fanahy je fotsiny ao marche aussi selon l'Esprit. fa mandeha araky ny fanahy ihany koa Frères et sœurs, je vous mets au défi. raha lasianabavy asiako fanamby eo anoloanareo Acceptez le défi de Jésus ekeo ny fanamby zay apetraky qui jesosy vous dit de prendre votre croix pour le suivre. miteny aminareo izay entony azy fijalinareo de manara azy De laisser cette croix poinçonner votre cœur et vos oreilles. ary mamelan'io azy fijaliana io a andavaka ny sofinareo sy ny fonareo Afin de toujours l'entendre jusqu'à la fin. mba ahafahanareo mandre azy a mandrakizay hatramin'ny farany Amen. amen Vous acceptez ce défi-là? manaiky an'izay fanamby zay ve nareo amen 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 mon frère Mais c'est tellement bon. fa nefa tsara Le Seigneur sait nous bénir, il sait prendre soin de nous. ny tompo any mitahatsika sy mitsinjo atsika mikarakara atsika Lui-même, il va nous changer. izy any no anovatsika Il va nous perfectionner. izy no atanteraka atsika Il va nous rendre inébranlables. izy no atonga atsika tsy ho azozongozonina Alléluia. alleluia Donc ce matin, noho zany amin'ity marain'ity a si vous êtes là et que vous réalisez que vous avez négligé cette voie-là, raha tonga etonareo amin'ity marain'ity ka tsapanareo fa nisy fileferana teo amin'izay lalan'izay no que vous avez nataonareo a gardé votre liberté pour vous, tena nazominareo anareo manokana ny fahafahanareo et que dans cette liberté, ary tao anatin'io fahafahana io vous pouvez avoir ce langage mety manana zay fomba fiteny zay ihany ianareo de ne pas vous mettre sous la loi. hoe tsy ao ambany lalàna Mais attention que c'est au Seigneur que vous dites de ne pas que vous lui dites de ne pas vous mettre sous la loi. fa tandremo tsy eo anatrehan'ny tompony itenenanareo hoe tsy ao ambany lalàna Que ianareo lui, quand il vous parle, il vous met pas sous la loi.
fa satria ny tompo rehefa miresaka aminareo dia tsy mametraka anareo ambany lalàna Mais sa parole est vivante. fa velona ny teniny Ça vaut le coup d'obéir à sa parole. ary tsara ny makatoa ny teniny Même quand ça fait mal à l'oreille. na dia maharary amin'ny sofina azy zany Je ne sais pas si vous avez eu mal aux oreilles ce matin en écoutant le message de l'évangile. tsy haiko hoe maharary kely ve ny sofinareo amin'ity marain'ity miaino an'izany Mais si filazantsara votre zany cœur est ouvert, le Seigneur est en train de poinçonner votre cœur. fa raha misokatra ny fonareo dia manomboka ny fonareo Andriamanitra sy ny Le sofinareo plus vite vous répondrez, arakaraky ny mahaingana ny amalianareo le an'izany plus vite ça va guérir. dia arakarak'izay ihany koa ny mahainga Le ampanasitranana plus azy vite vous serez bien. dia arakarak'izay me mahasalama anareo Le ihany plus koa vite vous résistez, fa arakaraky ny zirizirianareo sy anoeranareo vous risquez encore plus de vous déchirer les oreilles. dia arakarak'izay ihany koa mivomay arovotra ny Et ce sofinareo matin, disposons nos cœurs pour obéir au Seigneur. fa amin'ity marain'ity aoka hisokatra ny fonareo ho Allons vonona inviter le Seigneur akatoan'ny dans cet tompo endroit, andao asaitsika ny tompo eto amin'ity toeran'ity dans nos cœurs, chacun de nous. ao am-potsika tsiraray avy Ne regarde pas ton frère, ta soeur, à ta femme, tes enfants, aza mijery ny rahalànao ny anabavanao ny zanako sy ny vadinao mais toi-même. fa ny tenanao jerena Quelle est ta disposition de cœur? manahoana ny fahavonona-ponao Est-ce que c'est pour obéir au Seigneur? mo ve ho amin'ny fankatoavana ny tompo Viens au Seigneur ce matin. dia manatona ny tompo amin'ity marain'ity Viens lui remettre ta vie. apetrao amin'ny fiainanao Viens lui remettre ta liberté. apetrao amin'ny fahafahanao Et Seigneur, prends ma liberté pour toi. dia teneno hoe tompo raiso ny fahafahako anao Conduis-moi. tario aho Je veux obéir à ta voix. fa tia katoa ny feo anao aho Seigneur, je prie pour ce peuple ce matin. vavaka ao anreto vahoaka reto amin'ity marain'ity Et tompo même pour chacun de nous. eno ho an'ny tsararay avy mihitsy aza Ce matin, Seigneur, ity marain'ity tompo refais cette œuvre dans le cœur de ceux qui l'ont perdu. miverena manao an'izay asa ao ampon'ireo olona zay efa navery an'izay Ceux qui n'entendent plus de l'esprit. reo zay tsy mareny feo amin'ny fanahy intsony Ceux qui ressentent que leur écoute s'affaiblit. reo zay matsapa fa efa ny lalitalovana ny sofiny Je prie pour eux. mivavaka ho azy reo ao Accorde-leur la grâce. meo azy ny fahasoavanao Que leur esprit s'ouvre à nouveau à ta mba parole. hisokatra amin'ny teninao indray ane ny fanahin'izy Alors ireo qu'ils se tiennent devant toi. raha mijoro eo anatrehanao izy ireo amin'izao Ils ankehitriny réalisent zao là où ils ont failli. dia aoka ho hitan'izy ireo taiza ho aizany nalavo Ils azy ireo réalisent leur désobéissance. ary matsapa ny tsy fankatoavana izy Seigneur, que tu pardonnes leurs péchés, leur résistance. tompo amela ny otan'izy ireo sy ny fikominany ianao fanoherany Accorde-leur la grâce de se relever. asehoy anehoany fahasoavanao izy mba afa mitsangana indray Je prie au nom de Jésus. vavaka amin'ny anaran'i jesosy aho Merci pour ta main sur la vie de chacun d'eux. sotra ny amin'ny tananao amin'ny fiainany tsiraray avy Merci de leur faire du bien ce matin. sotra tompo fa ianao mahasoa azy Merci de pardonner, de restaurer la relation avec toi. ianao jesosy no amela ny elika izy ireo amerina amin'lohan'ny fifandraisan'izy ireo Merci aminao de toucher leur cœur et leur vie ce matin. sotra tompony amin'ny fikasianao ny fon'izy ireo sy ny fony Ranime la foi dans leur cœur. aoka ianao amelona ny finoana indray ao anatiny Ranime l'amour dans leur cœur. velomindray ny finoana ny fifitiavana ao am-pony Et si quelqu'un ici raha misy olona eto a a besoin de se repentir mila mibebaka ou a besoin de pardonner, mila famela-keloka que par ta grâce, il puisse le faire dia noho ny fahasoavanao tompo ho vitany zany pour devenir libre avec toi, mba ho afaka ao aminao izy ireo pour te servir de tout son cœur. anompony izy ireo amin'ny fony ray manontolo Merci pour ta bonté ce matin. saotra ny amin'ny fahatsaranao amin'ity marain'ity Merci pour ton amour, saotra tompo ny amin'ny fitiavanao pour ta grâce qui s'étend sur chacune de nos ny amin'ny vies. fahasoavanao zay mahazo ny fiainana Je itsiraray bénis ton nom. dera ny anaranao Tu atompo es merveilleux, Jésus. tsara ianao jesosy Nous t'aimons, nous voulons te servir. tianay ianao ary tianompo anao izay Poinçonne l'oreille de notre cœur. tompo lavao ny Que masofiny ny nous puissions fonay entendre de toi ahafahanay mandreny aminao et ne pas nous opposer à ton esprit. mba tsy hanoheranay ny fanahinao Merci, Seigneur. saotra tompo Merci, Seigneur. alleluia On va adorer le Seigneur ce laotsika matin. hira iankoaka Alléluia, on va amin'ny chercher le Seigneur ensemble. On le laotsika demande vers lui. hikatsaka ny tompo amin'ny anandratantsika ny tanatsika androano En azy l'adorant de tout notre cœur. alleluia Alléluia. saotra jesosy Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur.
ty maraina ty ianao dia ndresaka tamin'ny fonay Que personne ne s'égare. ary tsisy tianao very Mais que tu veux que tous aient la vie en abondance. ary tianao hanana fiainana be dia be C'est pour cela que rehetra nous voulons tendre nos oreilles, entendre ta parole. ary izay mahatonga anay manongilana ny sofinay henony teninao Et de trouver cette joie de t'appartenir. ary ahita fifaliana hoe anao izahay Merci pour cette grâce, Seigneur. misaotra ny amin'izany fahasoavana izany Alléluia. alleluia Frères et sœurs, pouvons nous asseoir un petit moment avant qu'on partage le repas du Seigneur. afaka mipetraka kely vetivety vetsika alohan'ny andresantsika amin'ny fanasan-tompo Vous savez, dans cette croix où Jésus a accompli ce sacrifice, hitanareo teo amin'ny azo fijaliana rehefa nanatanteraka ny Il y a la sorona vie. jesosy a chaque jour il y a la vie pour nous. dia isan'andro a dia lasa misy Et fiainana ao la atsika croix représente la mort de la chair, mais la vie de l'esprit en nous. ary ny azo fijaliana dia maneho ny fahafatesanao amin'ny nofo a fa mitondra fiainana amin'ny Et fanahy c'est vraiment une grâce chaque jour de se charger de sa croix, ary tena hoe fahasoavana ny ahafahantsika mitondra ny azo afin que nous fijaliana puissions isan'andro marcher de plus en plus par l'esprit, ahafahantsika mandeha hatrany hatrany a ao amin'ny fanahy porter le vrai témoignage de Jésus en nous. ary mitondra ny fijoroana vavolombelona jesosy ao amin'ny fiainantsika Dans un monde corrompu, perdu, ary eo amin'izao tontolo izao zay misy feno mais faratsiana sy nous avons fahaverezana besoin de porter ce témoignage de Jésus dans notre vie tous les jours. dia mila mitondra an'izany fijoroana vavolombelona zany isika eo amin'ny fiainantsika Et on isan'andro va prendre le repas du Seigneur. dia araka indray mifanasan'ny tompo isika Et cette croix représente la vie pour nous. ary io azo fijaliana io a dia maneho ny fiainana ao atsika Pour tous, comme le frère partagé, pour tous qui s'est rendu au maître, araky ny nzarainy rahalahy teo a ho atsika rehetra izay efa nanolotra il ny y a la vie, tenantsika ho il y a an'ny la protection de Dieu, dia misy fiainana ary misy ny il y a fiarovanaandriamanitra cette paix qui gagne notre cœur, dia misy an'izay fiadanana izay zay mahazo il y a toute fotsika cette force qui est en nous ary manana an'izay hery zay pour tsika ao arriver anatsika jusqu'au bout de notre course. mba hahatongavantsika hatramin'ny farany a amin'ny Juste, azakazakitsika je veux lire ce que Paul a eu la pensée du Seigneur dans 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens 11, ovakiko aminareo a ny le verset 23, il dit, ny saina zay tao amin'ny paoly ao amin'ny korintianina voalohany il dit, faharoa quand ambin'ny j'ai folo, reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, eo amin'ny andiny fahatelo amby roapolo c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, fa izao efa nandray tamin'ny tompo izay natolotro anareo kosa fa jesosy tamin'iny alina iny izay namadiana azy et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy ceci est mon corps qui est rompu pour vous. ity no tenako anareo Faites ceci en mémoire de moi. izao no ataovy ho fahatsiarovanahy Il dit, de même, après avoir soupé, dia araka izany koa ny kapoaka il prit la coupe et dit, rehefa ninana dia hoy izy cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao Il amin'ny dit, rako faites ceci en mémoire de moi tous les fois que vous en boirez. izao no ataovy ho fahatsiarovanahy na oviana no misotry anareo Et le verset 26 nous dit, ary eo amin'ny andiny faina amby roapolo dia miteny amintsika izy car hoe toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, fa na oviana na ianareo no mihinana itony mofo itony vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavina Amen. amen Et ce matin, en prenant ce saint repas, dia amin'ity maraina ity rehefa mandray an'ity nous identifions fanasana masina dans ity cette isika mort. dia manahaka an'izay fahafatesana Chaque izay moment qui a l'occasion pour nous de prendre le saint repas, dia ny fotoana rehetra izay ahafahantsika mandray ny fanasan'ny tompo a nous nous représentons nous-mêmes morts dia maneho ny fahafatesana izay eo amintsika pour koa recevoir isika la vie de la résurrection. mba ahafahantsika mandray Amen. ny fiainana fitsanganana C'est pour cela sur la terre, nous devons nous réjouir sur ce chemin. dia zay mampatonga hoe reto ambony tantsika dia Il y a pas de tokony vie faly sur eo la amin'ny terre. lalana io a On ne peut pas posséder cette vie sur la terre. On ne peut pas posséder la vraie vie sur la terre. tsy afaka hoe manana fiainana tena izy tsika eto Tout le ambony temps qu'on tany est a. dans ce corps, on est dans ce combat. fa rehefa mbola atao anatin'ity tena ty Et on tsika doit dia faire mbola mourir tolona cela. foana ary mila mamono Mais an'izay nous tena zay attendons isika. la venue du Seigneur ary miandry ny fiavian'ny tompo pour isika recevoir pleinement cette vie. mba handray an'le fiainana Amen. zay tanteraka amen Et ce matin, allons nous approcher, nous allons prendre le saint repas. dia andao isika anatona dia handray an'izany Vraiment, nous allons fanasan'izany glorifier Dieu.
pour tout ce qu'il a fait pour nous. ame voninahitra ny Amen. tompo a ny amin'izay nataony teo amintsika. Nous allons prendre notre coupe et nous allons attendre chacun qui ait sa coupe afaka mandrositsika dia mandray le rehetra pain. rehetra et ensemble on va prendre. dia araka andraitsika rehefa avy eo. C'est ok. Merci Seigneur. Misaotra tompo. Alléluia. Alléluia. Seigneur, combien sur cette croix, Tompo teo amin'ny hazo tu as tout fijaliana accompli pour nous. dia natateraka ny zavatra rehetra ho anay ianao. Dans cette mort, tu as pris tous nos blessures, nos maladies, Ary tamin'ny fahafatesanao dia niatra taminao ny aretinay sy ny toute latranay notre rehetra, condamnation. ny fanamelohana anay rehetra. Et sur cette croix où ta chair a été meurtrie, Ary teo amin'ny hazo fijaliana izay nilatrana Seigneur, tu as nofonao porté tout cela sur toi. dia nentinao teo aminao Et daholo ce matin, izany. nous prenons ce pain Dia amin'ity marina ity izay dia mandray en mémoire de tout ce que tu as mofo fait pour nous. ho voninahitry ny zavatra rehetra izay nataonao Merci, teo amin'ny Jésus. fiainanay. Misaotra Jesosy. Prendre le pain, les frères et sœurs. Ataontsika araka indray mofo raha lasana bavy. Et nous prenons aussi cette coupe Dia araka indray ny kapoaka koa isika qui représente ton sang qui s'est déversé à cette croix izay maneho a ny ranao Jesosy izay latsaka teo amin'ny hazo fijaliana pour nous purifier, nous laver de tout péché. mba hanadio anay tamin'ny fahotanay rehetra. C'est pour cela que nous approchons d'elle chaque jour. Dia izay mahatonga anay manantona ny Afin, Seigneur, que tu isan'andro continues cette œuvre dans nos vies. mba ahafahanao manohy an'izany asa Nous isan'andro sanctifier, amin'ny fiainanay, Seigneur. manamasina Nous anay, purifier manadio afin anay, qu'on puisse avoir la vie en toi. mba ahafahanay manana fiainanao aminao. Merci Jésus pour tout ce que tu as accompli. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra izay Amen. nataonao. Amen. dia samy azo toerantsika dia misaotra antsika izay nanaraka mivantana ity fotoana ity a mino izay fanontahintoko manokana sika tsy rarahiavy a dia misaotra antsika koa moa izay tonga teto a fotoana antsika amin'iny herinandro iny a miverina daholo ny fotoana rehetrarehetra ny réunion de maison a dia ny fotoana amin'ny alarobia ariva moa zany a ny saine doctrine dia filazana ho antsika zay eo moa zany tsika misy ireo message alefa amintsika